mianakavy fa defa atao hoe fiainantsika mihitsy izany miara-manonja izany resahana ny raharaham-pirenena eto amintsika izany ny fiainantsika mianakavy ihany koa dia voakasika izay rehetrarehetra izay satria isika dia miaina eto Madagasikara. Ireo apsehatra politika sy mpamakafaka politika no hitondra ny anjara birikiny ao anatin'izany fandaharan'izany toy ny efa mahazatra antsika mianakavy. Ny solombavamboaka no miatrika fotoana manokana ho an'ity anio ity dia eo zany ireo apsehatra politika akoatran'ny solombavamboaka hanafana an'izany fandarana miara-manonja izany fa ny fanirinana dia ny hoe mba haritra hatramin'ny farany isika mianakavy mba hoisy ho tsakotsakoana hiatrehana an'izany fiainana eto Madagasikara izany. Any amin'ny faran'ny fandarana any dia asiana resaka kely ihany koa ny momban'ny barian'ny Madagasikara satria hiatrika lalao izy ireo amin'ny titolakandro ity ionana amin'ny Etiopia izay le antsoina hoe solidarité national antsika mianakavy ny barea fa tsisy afaka iteny hoe anay rery io na andrianina rery io fa atsika malagasy iray manontoro izany barian'ny Madagasikara izany. Izay no hoe la tombolasy tombovavy fa efa eto akaiky eto ny namana Razafy Manatany efa vonimbonina mihitsy izy ka dia izany no isatatra ho an'ireo apsehatra politika mbola ho avy ihany koa ny hafa hitondra an'izay famakafakana izay. Namana Razafy Manatany Anawary. Eny ary dia misaotra ny namana Rina Rabe Mananjara isika mpanao gazety mpanetana mpiara-dalana amintsika tao anatin'ny miara-manonja miaraka amin'ny namantsika Lorette Berton moa zany dia anjarany Rina Rabe Mananjara indray ny amin'ity anio tia ny teknisiantsika ihany koa Rina dia isaorana satria dia tsy mandry alina mihitsy tsy mandry andro amin'ny fikarakarana ity fandarana miara-manonja ity reo namana mpiara-manetana ary dia nambaranao teo reo solombavamboaka antsika izay miatrika didy lehibe zany amin'izao fotoana izao fa dia hanaovantsika kokoa zany haraba ny mpiaino rehetra eto antoerana sy any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana izao Rina Rabe Mananjara izay manaraka tsy tapaka ity miara-manonja ity satria betsaka ny zavatra izay ratovina ao anatiny zany fandarana izay avokarintsika izany sy ny miara-manonja mihitsy amin'ny ankapobeny satria dia araka ny nambarany solombavamboaka ianitra Razafy Manatsombenombeny dia hoe référence izany miara-manonja izany tamin'izay zavatra rehetra nataony tao anatin'izay volana vitsivitsy nijoroantsika sy ny tenenantsika izay. Etỳ ampiandohany ny fandarana aloha zany dia miondrika mpanajana isika ny fianakavian'ny Samira Benrainy satria raha ny vaovao voaray zany ary hita tao amin'ny pejy ny Facebook ny Tarika Lolo sy ny tariny dia nodimandry Samira Benrainy zany na isamy ao anatin'izany Tarika Lolo sy ny tariny zany ary mpanorina izany tarika izany ary nandrotsirotsy antsika tany amin'ny taona 70-80 ary amin'izao fotoana izao mbola tsaroany rehetra ny vaso ny kalikaly Lolo sy ny tariny ny lokanga ny Samy sy ny feo izay tao anatiny izay hira izay nametraka fahatsiarovana marobe ho an'ny rehetra izany ary dia mitondra ny teny fampiononana feno isika eto miara-manonja ho an'ny Tarika Lolo sy ny tariny sy ny fianakavian'ny Samira Benrainy. Raha ny vaovao fantatra Rina Rabe Mananjara dia lavo n'ilay valanaretina mafy be amin'izao fotoana izao ny coronavirus izany mpanakanto izany ary hitondrantsika fanadihadiana sy vaovao samihafa ity coronavirus ity satria dia ao anatin'ilay andian'ny faharoa na vagy faharoa zany tsika amin'izao fotoana izay ny aiky izany ny fitondram-panjakana tamin'ny faran'ny herinandro teo ary dia misy an'ilay variant matanjaka be ilay variant Sudaf akoatran'ilay coronavirus sy rasa Covid-2 izay efa fantatsika zany fa iny dia efa nandamaka atsika heritaona toy izao ny dirany teto Madagasikara raha ny fanambarana ofisiely ny fanjakana zany eo ihany koa moa zany mbola horesahantsika ny amin'ny hoe mandray anjara mavitrika ny solombavambahoaka atsika amin'izao fotoana izao ao anatin'izay fivoriana tsy ara-potoana izay natsony teo anivon'ny gouvernemanta izay satria dia hanolo sy hifidy izay mpikambana vaovao eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zany na ny haute cour constitutionnelle ny antenimera rotota izay isafidy izay hosolontenan'izy ireo raha ny vaovao izay hitantsika moa zany nandritran'izay 420 ora zay dia maromaro ireo anarana izay niverimberina hoe reto no hosafidian'ny solombavamboaka reto no
no candidat ho safidiny eo anivo ny antenimeran-doolona dia ao misy mpitsara, ao ny misy administrateur civil, ao ny misy mpahay lalàna na juriste, ao misy tompon'andraikitra teo anivon'ny tafika efa nisotro ronono sy ny sisa sy ireo zay mitazona andraikitra teo anivona parlementa izany solomavamboaka teo aloha na amin'izao fotoana izao dia mandray anjara ao anatin'izay hofidiana ho anisany mpikambana ao anivon'ny cour constitutionnelle izay na izany na tsy izany ety ampiandohan'ny adevitra izay fanaovantsika amity alarobia fa 7 volana marsa 2024 ity akoatra ny resaka bary efa natsidiky rina rabe mananjara teo tsy adintsika ny namantsika amin'ny rahalahy zay mpiara manonja amintsika mpiara mitolona amintsika mpiara manentana amintsika dia Andrianjato Vonson Razafimandambo zay hiditra mivantana amin'ny antso Antarobia sy rahalahy Seny Guy Maxime hiditra mivantana amin'ny alalan'ny antso Antarobia ihany koa zany ao anatin'ity fandarana zay ho tanterahantsika amin'ity androany ity zany fa eto ampiandohana zany tsika dia tena te resaka mihitsy ny amin'ity coronavirus ity Rina Rabe Mananjara Erika Randrenaivo satria tena ny zava-misy zany hita amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny ady rososona matanjaka ny vahoaka malagasy ady ray lehibe izay antrain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao dia ny ady amin'ny fiainana andavanandrony ny ady amin'izay tena hoe ahoana ny hatrehany ny zay asa izay ahoana ny hatrehany zay fianarana izay ahoana ny hatrehany zay hoe tena hirobirobon'ny toekareny ny sambatan'olona sy ireo tokantrano samihafa izay fa akoatran'izay dia misy an'ity ady ho amin'ny Covid-19 ty ary misy an'ity variant sud-hafa zay nambara moa zany fa dia hoe misy marary fito zay mitondra ity tsy mikaretina ity zany raha ny fanambarana ofisialy navoaka ny teo anivon'ny fitondram-panjakana ity moa tsy hoe dia ametsy ny lava itsika satria dia mety misy tsy mahazaka an'izay filazantsika ny marina izay mahakasika ity Covid-19 ty hoe zavatra azo ny sorohana tsara izany Covid-19 zany zavatra azo natao tsara ny sina fandaminana zay afana miatrika na miady izany Covid-19 zany ary natao zay fomba rehetrarehetra zay nahafahany vahoaka zany ny assuré na ny rassuré ny vahoaka tamin'ny lafin-javatra rehetrarehetra hiatrehany ity Covid-19 ity fa dia izao ny zava-misy amin'izao fotoana izao sady miamafy lay ady mpiainan'ny vahoaka malagasy mamafy ihany koa lay ady hiantrehana ity Covid-19 ity dia eo zany tsika amin'izao fotoana izao ny fanjakana amin'ny akabeany zay tena miantoka ny fiainan'ny vahoaka amin'izay tontolo ara-pahasalamana izay ny amin'ny hoe tena hanana zo hisitraka ny fahasalamana sy hoarovana ny vahoaka dia samy teny isika fa dia mampanabe ny any ary mampametra-panontaniana ny amin'ny fihetsiky ny fitondram-panjakana hoe tena azo antoka ave ny fitondram-panjakana fa tena hijery zay tombotsoa ny vahoaka izay sady ilay mbola ilay fisesehoana hivelany hahafahana mametraka fa matanjaka le fitondram-panjakana hahafahana mametraka fa izy tompon'andraikitra voalohany eto amin'ny firenena dia te ho tazaniny zao tontolo zao amin'ny alalan'ny fihetsika sy fiteny sy ireo fomba mampanao samihafa ka mbola ilay fikarohana zay azo lazaina hoe tena mbola tsy azo antoka zato isanjato ny fahombiazana satria manintsika miteny anjany amin'ny alalan'ny CVO dia mbola mandeha makany ivelany ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa zay hiaran'izany aretina izany ireo olon-tsotra manan-katao ihany koa dia mandeha mikisaka ny ivelany miaro sy miady izany aretina izany ary na ny eto atoerana aza ho an'izay efa nisotro na nihinana izany fanafody izany dia mbola tratra n'izay aretina izay tsy famezatriny zay ny tenin'ny sasany tamin'ny fotoanandro satria hoe mety tsy ampy ny dozy na tsy hainy ny sotran'izany fanafody izany araky ny fomba zay nambara tao anatin'ny inona no protocole ilaina amin'ity fanafody ity na CVO ny resantsika anatin'izany fa dia misy solom-bavamboaka misy akoatrana solom-bavamboaka izay nisotro izany ampahabe maso kanefa mbola tratra n'izany aretina izany ary misy ihany koa ireo vahoaka malagasy zay nozaraina izany tena mpiandohany ny
lancement officiel moa zany anty CVE ty tamin'ny heritaona avril tataka izao de hoe boboana ny fomba fisotro azy de taty aorina no niovatsikelikely amin'ny hoe tataka zao no fomba fandray am'zany CVE zany na ny ranony zany dia nisy ny fizarana tampoka izany teny anivon'ny fokotany ary de nomena gogo zany teny anivon'ny fokotany zany rehefa mitondra zay tavoahangy samihafa zay ny vahoaka kanefa de hoe misy dozy amin'ny fomba nysotroana amin'ny fanafody iny ary tsy azo atao zay mba hampialinandro azy na ampangotrahana na sahala am'zany amin'ny fomba fitehirizana izany CVE zany dia nampametra pantaniana ny rehetra ary nagaga ny rehetra ny ihany ny hoe zavatra mbola tsy voafe zavatra mbola tsy voamarina na teo anivon'izay hoe klinika araky ny fenitra tadiavin'ny famoronana fanafody na famoronana fanafody ho raokandro izany Erika Randrenaivo na famoronana fanafody ho tonga heny anivon'ny pharmacie lehibe amin'ny fanaovana fanafody izay ho ratovina vahoaka fidina eny amin'ny sehatra samihafa izany efa ao amin'ny antso antarby iza no tafiditra ao na manandrenjato no tafiditra ao raha toka efa tafiditra na manatsika andrenjato Vonson efa afaka miresaka avy hatrany ianao andrenjato Vonson kaiky tena kaiky molotra any amin'ny faratapony ihany ary manasanao hatrany anaraka ity fandarana ity naresaka tokoa tamin'ny farany herinandro iny ny faraisam-pitenena andreo filoha rola ndray am-perinasa ary ndray dia filoha teo aloha ary nitondra ny heviny manoloana ny fiainan'ny firenena nefa mialohan'ny hamakafakatsika hitondrako ny anjarako amin'ny famakafakana izany hevitry ny filoha am-perinasa sy ny filoha teo aloha zany dia tsara ny mampatsiahy ny taranaka faramandimby fa omaly no nitsingerina ny fahavalo-valopolo taona ny colonel Richard Ratsimandrava teraka tamin'ny varaky amby roapolo volana marsa 2017 ny colonel Richard Ratsimandrava zanak'olona eo amin'ny fivelomana antonontonony ary niotra tamin'izany fiainany zany ary tonga tamina grady faratampony zay hanitakatry ny manamboninaatra ambony malagasy teo anivon'ny gendarmeria tamin'izany fotoana zany satria izy no gasy voalohany nahazo an'izany hoe gradina colonel Plat dia fantaritsika fa nanana traikefa be dia be izy raha i Madagasikara no resahana amin'ny mahazandary azy ary mahafantatra tsara ny atao hoe Madagasikara dia izay no nisafidianana azy ho ministry ny atitany tamin'ny gouvernementa notarian'ny generaly Gabriel Ramanatsoa voatonontonona tamin'ny farany herinandro iny ny anarany ary ny amiraly Didier Ratsiraka filoha teo aloha nandritry ny Repoblika faharoa sy ny ampahany tamin'ny Repoblika fahatelo no nanonona ny anaran'ny colonel Richard Ratsimandrava vao tanora tovolavo eritreriny tenako tamin'izany nahafaty ny colonel Richard Ratsimandrava izany ary tomany gogogo tsy ny tenako rery fa nandreniky na ny olona rehetra nanodidina teo amin'ny faritra nisy anay dia samy mivoaka teny tokotany ary samy gogogo ny tomany Mardi Gras izay andro nahafaty ny colonel Richard Ratsimandrava izay ary izany Mardi Gras zany ho anay anglikanina moa dia karazana andro homariana ao anatin'ny taona iray dia nisy ny bal de jeune teny amin'ny collège Saint-Laurent tamin'io andro dia fantaritsika fa rehefa ny tanora moa no mahazo zavatra tahaka izany dia samy dodona nahafantatra fa hoe nisy balany rivotra hony teo kaikin'ny collège Saint-Laurent ary tamin'izany fotoana zany dia nandrodana tambohy ampahandrindrina iray teo amin'io akaikin'ny collège Ambohimanoro
izany bala nyrivotra tamin'ny fifandonana nahafatin'ny colonel Richard Ratsimandrava izany. Gaga ny tena amin'izao fotoana izao rehefa manao aveu zay mihitsy ny ilazako azy ary zay ny tiako ilazana azy ny amiral Didier Ratsiraka mikasika ny fomba nahafaty ny colonel Richard Ratsimandrava. Ny teniny tamin'ny farany teo tamin'ny fandraisany fitenenana tamin'ny farany herinandro iny dia ny hoe zao ny teniny tamin'izany fotoana izany hoe indray andro any dia hipotrany marina mikasika nahafaty ny colonel Richard Ratsimandrava na ny raharaha Ratsimandrava. Fa ny resaka nataony ofisiel tamin'izany fotoana izany rehefa nandray ny fitantanana amin'ny firenena ny amiral Didier Ratsiraka na vao mivoaka vao amin'ny directoire militaire dia izao ny teniny tamin'izany fotoana izany hoe fitsaran'olombelona iny zany hoe samy miandry ny fitsaran'Andriamanitra fa mangingina amin'ny manodidina dia variana ny tena amin'izao fotoana izao. Fa fazao koa azy manakitra mafy ny amiral Didier Ratsiraka iny raharaha iny ary raha misy ny tokony hibaboany na hanalana ny vesatry ny fo manoloana ny tantara ny ainana teto amin'ity fiainan'ny fireneny ity dia voalohany amin'izany ny raharaha Ratsimandrava ho an'ny amiraly Didier Ratsiraka. Koa tsy hanampitrotraka amin'ny fandehan'ny fiainan'ny firenena fa tantara ny ainan'ny firenena zany nefa tsy azo atao raraka ny tany indrindra ho an'ny taranaka faramandimby izay miaina amin'izao fotoana izao tsy nahafantatra akory izany toetra ranitranga teto Madagasikara izany nefa dia ampatsahivina fa tsy misy fampandrosoana na fandrosoana mety ho azo mety ho tratra raha tsy mianga amin'ny zavatra nisy natao ny tantaran'ny firenena ny firenena iray ary anisan'izany ny colonel Richard Ratsimandrava. Maro no modely nianga avy amin'ny colonel Richard Ratsimandrava tarafin'ny Afrika. Voalohany amin'izany ny kapitaine Thomas Sankara izay nianatra tao amin'ny akademia militaire tamin'izany fotoana izany ary nahita ny dindron'ny ezaka fampandriana fahalemana any Madagasikara izay nentin'ny ministry ny ato-tany tamin'izany satria ny ministry ny ato-tany tamin'ny fotoanandron'ny colonel Richard Ratsimandrava no sady ministry ny polisy no ministry ny ato-tany ary ny ministry ny zandary zany hoe teo ambany fifehezany ny zandary sy ny polisy ary nahafahana nampandry fahalemana ny lafitany rehetra teto Madagasikara dia nosy tamin'izany ny firenena malagasy nraisiny olona ho modely ary ny fokon'olona tamin'izany fotoana izany dia napetra no fototry ny fampandrosoana rehetra fototry ny ravitrasa teto amin'ity fiainan'ny firenena malagasy ity ary tamin'izany fotoana izany ny vatoeka vomeran'ny toekarena tany anivon'ny fokotany dia efa nisy nanana 1 milliard de francs tamin'izany fotoana izany nentina nandaminana ny fiainam-bahoaka tany anivon'ny fokotany. Kanjo moa zany rehefa lavo ny andrarezina dia mivandrina mivoasata dia avetransika dia nyroso tany amin'ny atao hoe socialisme rouge dia ny amiral moa laza tamin'ny farany herinandro teo fa izy tsy communiste. Inona moa zany ny amiraly raha ohatra ka ny olona rehetra mifanerasera taminy tamin'izany fotoana izany dia Leonid Brezhnev communiste pur et dur ny mpitarotolona lehibe Kim Il Sung andriamatoa mpitarotolona lehibe tany Chine Mao Zedong ary
Chine no namoizy antsika ny la Frantsa tamin'izany fotoana izany satria i Chine no nanafona ny trosan'ny Madagasikara niala tao anatin'ny zone franc dia noho ny accord de coopération nataon'ny capitaine de corvette idiratsiraka tamin'izany fotoana izany dia fantatritsika fa niala tanteraka teo ambany zokan'ny frantsay izany tsika raha ny fandehan-draharaha nefa dia tsy nety nandray an'ilay fahefana mihitsy ny amiral idiratsiraka izy no teneny izany hoe raha tsy milamina ndraraha GMP dia tsy handray an'izany fahefana izany izy ary nanda ny offre izany hoe nitolotra nataon'ny colonel Richard Ratsimandrava ny hidirany ao anatin'ny gouvernement dia nilaza izy fa nitsotra ny soamatsara ny colonel Richard Ratsimandrava fa tsy hiditra kosa ao anatin'ny gouvernementa izay tarihiny dia fantatritsika ny fandehan'ny tantara rehetra ary niainan'izany anisan'ny tonga teny amin'ny GMP izay zao anisan'ny nanaraka akaiky ny raharaha momba ny fifanjevona teny amin'ny faritra Tanimora iny tamin'izany fotoana izany ny fomba ny tantarana izany tao amin'ny radio national sy ny etseteraetsetra nanaraka n'izany akaiky satria dia ny lehibe ny alaolana no lavo ary izany alaolana izany tompoko dia atao hoe mandainga angamba raha milaza fa ny isa tokantrano rehefa mipaika ny amin'ny fito ora hariva dia samy mihoaka eo ambodin'ny radio na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra naiza teto Madagasikara mihaino ny alaolana izay ny colonel Richard Ratsimandrava no manentana an'izany tao anatin'ny fandaharana dia nahafinaritra ny inona izany satria tonga dia fiainan'ny vahoaka malagasy ny misy atao eo ny eo tazan'ny maso azo porofoina no zavatra resahan'ilay rangahy tao anatin'ilay fandaharana ary tsy nahagaga raha ohatra ka mamim-bahoaka izy nefa moa ny firenena dia tsy afaka ny tompoteny fantatra amina zavatra tokana fa tsy maintsy misy ny lalam-piainana izany atao hoe tantaram-pirenena izany ny soritra tsy maintsy raisin'izany tantarana firenena izany ary efa lazaka katerena ny fiainan'ny firenena araky ny ainana tamin'izany fotoana izany dia vaky-bao ny général Manatsoa vaky-bao satria nikirotana ny gouvernement izay netiny izay nambarany tamin'izany fotoana izany fa gouvernement de technocrate izany hoe teknisianina avokoa ny tao anatin'izany gouvernement izany ny zanaky ny firenena katrakatraka rehetra no tao anatin'ny gouvernement Manatsoa Albert Marira Marson izany no ministre ny finance Albert Zafy no ministre ny fahasalamana Didier Ratsiraka no ministre ny rahambahiny ny colonel Richard Ratsimandrava no ministre ny ati-tany dia misy ny ohatrany hoe fifananana masina tao anatin'ireo teknokraty izay nandrafitra n'izany gouvernement izany dia fantatritsika fa ny akabeazan'ireo no lasa premier ministre no lasa président république tatorina ary marina fa vaky-bao ny général Gabriel Manatsoa fa namela mamo ho an'ny fiainan'ny firenena satria ilay fahafahany tsara tena hoe izy no zokiny sy lehibe indrindra amin'ny fahelana sy ny grady nentina nefa dia vaky-bao noho ny etraketraky ny jaolakely rehetra tao anatin'ny gouvernementa izay notarie dia ny tsara tena ny général Manatsoa rehefa nilaza izy tamin'ny 18 May 1770 nandray an'izany fanjakana izany nilaza hoe miditra
eto madio ny tanako mivoaka eto madio ny tanako dia satria tsy maintsy misy raharaha amina araka ny filazan'ny amiral diteratsiraka tamin'ny farany herinandro iny ny raharaha GMP teny an-tanimora dia tsy maintsy misy zany ny fifandonana ary fifandonana ara-miaramila satria mutinerie zany hoe fikumena eo anivon'ny miaramila no nitranga tao amin'ny camp-ny Everest teny Tanimora dia fantatsika moa fa tantara nanjombona ho an'ny fiainan'ny firenena ny zavatra nitranga tamin'izany vanim-potoana izany ary ny amiral milaza fa misy difotra vararaka nahazo azy Bresara le pion le mutin le BN mutin tao amin'ny camp-ny Everest tamin'izany fotoana izany dia le akanjo fotsy be le tenue na marine iny zany anisy potakariko ny fomba filazany azy samy manao ny investigation tsika koa mba mpanao gazety amin'izao vanim-potoana izao dia manao ny investigation efa tafaresaka ohatra tamin'ny generaly Andrema Olson Richard zay fantatritsika fa ennemi juré ny amiral literatsiraka ary niresaka ela be taminy mpampianatro raha teo izy dia mpampianatra filosofia ny commandant Andrema Olson Richard zay fantatritsika fa encadreur-ny akademia anisan'ny katrakatraka raha ohatra ka tamin'izany fotoana izany raha ny tantara no zoina nefa moa dia noampangain'ny amiral literatsiraka zany fa anisany tena mivantana amin'ny raharaha famonoana ny colonel Richard Ratsimandrava ny commandant Andrema Olson tamin'izany fotoana izany no ministry ny filazam-baovao ary ny général Désiré Rakota ny commandant Désiré Rakota no ministry ny Tokarena tamin'izany vanim-potoana izany mbola samy tanora daholo tamin'izany fotoana izany ary rarina ohatra ka ao anivon'ny samy miaramila samy foloalina no misy ny fifaninanana fa tokony ho fifaninanana masina satria le modèle napetraka ilay zokobe général Gabriel Manatsoa dia hafa mihitsy no hoe mahay mionina mahay mijanona rehefa fifika eo anivon'ny fieritreretana dia ny tena koa anisan'ny taizan'ny docteur Joseph Rakotondrainy no anisan'ny devin tranainy indrindra ary devin be danina indrindra satria ny devin moa zany na ny mpanandro amin'ny fomba firesaka sanskrit zany na le yogi zany na le zoky dia fantatritsika fa izy ny treizième danina dia amin'ny ila bola tany atsinanana zany ary manaiky azy daholo na Dalai Lama azy manaiky an'izany docteur Joseph Rakotondrainy zany anisan'ny disciple ary mahafantatra tantara be dia be mikasika ny fanandrona teto Madagasikara indrindra ny fakana fanjakana fantatro zany azo ny tantaraina tamiko zay naka fanjakana teto Madagasikara dia mba nandalo teo ambany sokana Andriamatoa Joseph Rakotondrainy ataoko Andriamatoa satria tsy mba maty zany olo zany natao anatin'ny fahatsorana tanteraka azy nahafaty azy satria 103 ans telo amby zato taona izy ny maty dia fantatritsika ny heritsika nananany zany olo zany ny secrétaire général ny MDRM ary namorona nio slogan ny MDRM io hoe masina ny tanindrazana anisan'ny topomarika tamin'ny fananganana ny hira zay mampalaza ny tolom-panafahana sy ny tolom-piavotana teto Madagasikara dia ny Madagasikara tanindrazanay koa aoka mihitsy ny kivalavala amin'ny fomba fiatrehana ny fiainan'ny firenena tena aoka mihitsy tsika tena mba hanetry tena manoloana ny fiatrehana ny tantaran'ny firenena sy fiatrehana ny fitrotrona ny hoezaka rehetra fampandrosoana any Madagasikara satria dia miankina amin'izany ny hoaviny reto taranakitsika 5 amby roapolo
izay velonaina ao anatiny tena fahasahiranana tanteraka ny akabeazany satria 20 isan-jato ny vahoaka malagasy amintsika amin'ny teny zao no mahantra fadiran'ovana dia mbola misy ihany ny samy manao sary mihetsika satria ny resaka ataona olona lehibe ohatran'Andriamantoa Titeratsiraka ireny dia everiko amin'ny tanety tena fa mba hitarika ny firenena handeha ho any amin'ny tsaratsara kokoa ary ny vokatra izay mivantana dia ny prestation radio télévisé nataony président république amin'izao fotoana izao Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tena tratran'ilay influencé lay lakotsiny fa tena zay mihitsy ny tiako ilazana azy ny influencé n'ilay kabarin'Andriamatoa Titeratsiraka ny omalin'ilay andraisan'ny fitenenana ny resaka rehetrarehetra na ny fomba fihetsiky ny président Rajoelina nandray an'izany fitenenana izany tsy misy fanetretena fa avy hatrany dia mitompo teny fantatra manoloana ny tantaran'ny firenena izay ambarako fa be dia be mihitsy no tsy ananan'ny président république tena mahitsy ary tsy misorona amin'ny teny an'izany na ny fomba fitenenana malagasy fotsiny azy dia ohatrany hoe ilay teny-paritra merina et encore ilay fomba fitenin-jaza merina ny fomba iresahana ny vahoaka malagasy ny président Tsiranana dia mpampianatra ary anisan'ny olona nitsongon'olombolo teo amin'izany fampianarana izany satria mivoaka vao amin'ny le mille de Villers dia rehefa misy mandiso an'io teny-gasy io dia ahitsiny amin'ny fomba mihaja ary tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy nahita fomba fifampiarabana tokana ny vahoaka malagasy dia ny salama tompoko mba ialana amin'ny fahasamihafana tena metraka izy hoe tiano atao hoe fifampiarabana tokony ho tokana ofisialy amintsika malagasy zany no atao hoe ezaka eo amin'ny fomba fandrindrana ny fahasamihafana mba hitovizany rehetra l'unité dans la diversité dia napetraky ny filoha Philibert Tsiranana zany ary ny filoha Philibert Tsiranana izay olona koty dia niezaka mihitsy nametraka fa ny fahafahana amin'ny tantanan'ny fiainan'ny firenena dia miandalana izay no nahatonga ny fanisoesoana hoe néocolonisation zany hoe mbola niara-niasa tamin'ny vazaha izy satria tsy avy hatrany dia izao dia izao tout de suite tout à la fois zay fomba fitenin'Andriamatoa Philibert Tsiranana niezaka rehetra tao amin'ny fampandrosoana dia tena nananatra mihitsy izy ny zanaky ny faritany hoe isika dia mbola mila mandefitra aloha fa tsy maintsy ny Betsileo sy ny Merina aloha chef de service dia manaraka ho azy eo tsika dia eo amin'ny fomba fahafahana mametraka ny satan'ny firenena mba ho tokana sy marindrano fa saingy izao nametraka izy ny tranom-panjakana ho manerana ny Madagasikara hany filohan'ny repoblika nanomana ny fandraisana ny zanaky ny firenena andeha isahana ny raharaham-panjakana manerana ny Madagasikara trano 8000 logement ny fonctionnaire ny nataony Dadabe Tsiranana na ny vazara tsy navitan'izany raha bâtiment administratif rehetraretra Dadabe Tsiranana nanao négociation rehetraretra ahafahan'ny firenena manatanteraka ny asany ao anatin'ny fahamendrehana tanteraka ny paty d'éléphant reny ny faraparany dia ny ministry ny atitany nefa tafiditra tao io tranon'ny ministèren'ny raharaham-bahiny io dia natokana ho fohy ben'ny Sénat tamin'izany fotoana izany fa tonga moa ny amiral rehefa niongana ny général ny président Philibert Tsiranana dia avy hatrany dia nisafidy izy hoe ity no atao ministre
ministeran-draharaha-mbahiny zay naharaikitra ny hoe ministeran-draharaha-mbahiny fa fohy be tokony hitoeran'ny Sénat io tamin'izany fotoana zany. Dia fantatritsika ny endriky ny tranony zany hoe travaux publics tamin'izany vanim-potoana zany. Fantatritsika za moa ny aina tao zany tao amin'ny radio national, tena radio anisan'ny tsara indrindra taty amin'ny Afrika atsimo misara zany radio national zany, fanomezana avy amin'ny frantsay noho ny fahaizany dadabe Tsiranana nanao négociation tamin'ny frantsay teo amin'ny fomba fitantanana ny raharaha teto Madagasikara. Ary dadabe Tsiranana tsy hoe voafatotro ny frantsay fa sady tany États-Unis, tany Washington izy, tany Chine Formose izy, sady tany Chine continentale izy, ny tany Indonésie izy, ny tany Timor-Est izy, ny tany Afrika Atsimo izy, azafady tapoko fa anisan'ny firenena vitsy taty Afrika nandeha nifampiraharaha tamin'ny Afrika Atsimo noho ny proximité zany hoe ny fifandraisana akaiky ara-geografika amin'ny Afrika Atsimo dia nifandray tamin'ny Afrika Atsimo dadabe Tsiranana, ary zay namora ny raharaha rehetra teto Madagasikara, rahara-tsakafo ny resahana nifandray tamin'ny sionisme izy tamin'izany fotoana zany. Dia abalo sionisme zany hoe tena tsy nekena mihitsy io fanjakan'ny Israely io tamin'izany fotoana zany. Fa dadabe Tsiranana tany izy nanao formation ny police, tany izy nanao formation ny garde présidentielle, ny FRS. Zany hoe le tena politika to Zazimut zay narangarangan'ny président Zidera Tsiraka tao anatin'ny boky mena lay efa nitanterahan'ny président Philibert Tsiranana satria politika an-kibo no ataony. Dia atao zany mametraka fanontaniana ny président Andry Nirina Rajoelina. Le discours nataony afaky maly ve discours mandeha makany amin'ny hoe fahafenon'ny kibo ny vahoaka malagasy. Dia angamba tsy mivalina. Ary raha ohatra ka président républicain tsy mahatadidy manadiny tanteraka no an'ny maro anisa amin'ny vahoaka malagasy dia veriko fa fahadisoana teknika zany. Tena faute technique amin'ny président républicain no manadiny ny vahoaka maro anisa sy ny vahoaka malagasy amina tontaona lehibe tahaka izao sy tsy nirabatratry ny taona mantsy ny président république sy amina vanim-potoana mahamay tahaka an'izao. Mbola tsy nahita ohatr'izao ny tenako manokana hoe tena tao anatin'ny fahasahiranany tanteraka ny akabeazan'ny vahoaka malagasy teto amin'ity Madagasikara ity. Dia nefa dia mametraka fepetra avy hatrany unilatéral ny président république na dia mba niera tamin'ny assemblée nationale aza izay lazainy fa tokony ho an'ny débat no atao. Efa miditra ao anatina session extraordinaire ny assemblée nationale amin'izao fotoana izao. Zany hoe tsy mandany vola intsony raha ohatra ka antany ny assemblée nationale mikasika ny tokony atao manoloana ny Covid-19. Fa dia ny mamaika moa zany ny anendrena ny membre ao anatin'ny ACC satria any ny mahafeno ny fahefana eo amin'ny fomba fifehezana ny vahoaka malagasy. Zay ny ilazako azy, fifehezana ny vahoaka malagasy satria ho an'ny président république ny atao hoe démocratie dia ho an'ny olona mpitondra ihany satria ny olona mpitondra lany zany no heverina fa résultat démocratique. Dia rehefa résultat démocratique dia tokony arovan'ny folo alina amin'ny endriny manontolo. Fa satria zay hono no atao hisafidim-bahoaka. Safidim-bahoaka tompoko dia lany sy ny tsy lany, zay no atao hisafidim-bahoaka. Mbola tsy hiteny ary azy zany fa misy tsy lany be dia be tao satria tsy roa tsy ray tsy telo no nilatsaka ovidiana fa maro. Fa ny atao hoe adversaire constitutionnel ny olona lany dia Andriamatombo Marc Ravalomanana. Zany ange tsy vidinao an'ny président Marc Ravalomanana satria ny
constitution soratan'ny président Andry Nirina Rajoelina izay milaza nanantotantotra tamin'ny zavatra noresahany ny asabotsy teo fa tsokotihany mihitsy io constitution io. Ndikan'izany dia mitombona tsara ny mahalehibe ny mpanohatra n'Andriamantoa Marc Ravalomanana satria izy no faharoa nanarakaraka ny président zany. Ny président zany dia mbola nisy rarahana doublon izay nampioraka ny Madagasikara tamin'ny helotaona tahaka izao fa soa ihany fa nisy ny atao hoe Covid-19 dia nilatsaka lalàna 91-011 izay lalàna nentin'ny président Ratsiraka namonon'olona teny iavolo. Président Ratsiraka moa milaza hoe tsy nitevitra izy bomba lacrymogène ny nalatsany nalatsiny président zaiko izany témoin de l'histoire satria ny olona teo akaikinay i Pierre mpanao batilasy tao Sotry tena lehilahy matanjaka vaventy raha bomba lacrymogène tompoko tsy nampipitika ny ilafehany Pierre voatery tsy afaka niasa intsony Pierre mandra-pahafatiny ary maty tanora Pierre tsy nilazan'izany olona maro izay manana takaitra tamin'izany vanim-potoana izany ny tenako fa i Pierre ny vavolombelona hita masoko ary ny resahako birmolo resahako tahakan'izao dia izay ny zavatra nisy teto Madagasikara. Dia samy tsara tenitsika hoe iza marina ny tivitra n'izany helikoptera n'Andriamantoa Ratsiraka izany ka izy tamin'ny vanim-potoana inona olona amanaliny ny témoin izany zavatra nitranga teny avolo izany dia tsika samy tsara zavatra atao eto Madagasikara hoe inona marina no mitranga eto Madagasikara, inona tiana hitranga eto Madagasikara, iza siza no mbola anosaka mifanafika io mba hahafahana mbola mampitohy an'izao zavatra tsy mety eto Madagasikara izao. Raha manana pouvoir ho arovan'ny folo alina ny président ny république amin'izao fotoana izao dia ilay égalina zany, ilay alter ego-ny dia Andriamantoa Marc Ravalomanana tokony ho arovan'ny folo alina ihany koa amin'izay fotoana izay. Fahafantarako azy constitutionnellement araka ny lalàna dia hoe ny mpitandro ny filaminana dia ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny lalàna. Marina fa institution ny président ny république fa tsy tanindrazana ny président ny république dia mialatsiny eo amin'ny fomba fandikanany tantara fa tsy izany no izy hoe ny président élu démocratiquement soit dia arovan'ny mpitandro ny filaminana kotokakoto. Misy contexte io ary ny contexte voalohany dia ny démocratie izay ny président Andry Nirina Rajoelina no nitaky ny fametrahana an'izany tamin'ny alalan'ilay stela ny rahana nametraka teo Ambohijatovo. Inona indray ary ny mbola tedavina amin'izany fa nga nandefa miaramila ny président Marc Ravalomanana rehefa nidozeny ilay izy dia satria ao anatin'ny gouvernement n'Andriamantoa Marc Ravalomanana misy an'ny Marcel Ranjeva tamin'izany fotoana izany izay tompon'ilay namoaka voalohany ilay hevitra hoe baïonnette intelligente dia fantatritsika fa nomezana fotsiny ary Marc Ravalomanana tamin'izany hoe tsy nanome baiko intsony ny voan'ny miaramila rehefa fantatra fa nahery vaika ny fanoherana teo amin'ny 15 mai. Dia aokitsika mba samy andinika tsara ny tantara, samy amakafaka tsara ny fomba mampanao eto Madagasikara fa tsy inana mambolony fotsiny dia anendrikendrika amin'ny fanoherana hoe ny fanoherana tsy mila intsony, tsy ilaina intsony ny manao fambolena korotana eto Madagasikara. Zafady tompoko, taka demokrasia ny olona rehefa miresaka ny
anatiny ianao manjery tsy manimba ny demokrasia zany mampanankarena ny demokrasia zany de ianao ve zany zoanao satria ianao président élu araka ny fomba firesakao de afaka andratsana lay fomba iresahana eo anerana ny Madagasikara amin'ny lalan'ny famoahana ordonnance hoe tsy mahazo tsony alefa amin'reto kanal reto ny miara-manonja satria eny ny Madagasikara demokrasia ve zany ka azo roritina be dia be ny zavatra rehetrarehetra mitranga amin'izao tsika amin'ny tenin'izao fa milaza zany zay tena mpahatsorana no ilazana monsieur le président fa misy zavatra tsy maintsy dinianao kosa eo amin'ny fomba fanaovana ny lalàna sy tanindrazana raha ny lalàna zany tompoko dia rehefa miteny ianao hoe miditra ao anatin'ny nécessité nationale tsika tamin'ny heritaona dia chirurgie tamin'izay lalàna izay ny fanoherana iray manontolo rehefa laza ianao hoe tapitra ny lalàna amin'ny amena dia nroso tany amin'ny famakina lay ny adihevitra politika ny miara-manonja rehefa milaza ianao hoe favomenanareo ny kianjanam-bozatofo amin'ny alalan'ny préfet satria misy délégation de pouvoir zany monsieur le président so ndray ianao milaza hoe zanganteny an'izany le préfet de police mahazo ny délégation de pouvoir avy amin'ny état central no milaza amin'ny mpanoherana hoe tsy homena ny kianjanam-bozatofo angany izy nanao aksisika tao e dia nandeha indray zay hoe andeha eny amin'ny 13 mai zay dia tsy mahazo makeny amin'ny 13 mai nareo dia andeha ho any amin'ny somandrakizay zay zay nareo no nilaza azy dia anaovanareo gafy ndraraha hoe asainareo lavandra jabale lalana miditra ao anatin'le raha dia mampalelo zany eo amin'ny fomba fiatrehana ny raha ary raha ohatra ka olona aneo hevitra demokratika tsy andeha hidina an-dalambe araka amin'ny fomba firesakareo azy no anaovana dispositif impressionnant amina resaka miaramila le variana zany zahay dia zany nitaterana tany amin'ny masovo miara-miasa amin'ny Madagasikara tany amin'ny firenena mikambana hoe tena misy dispositif hors norme antidémocratique zay mitranga eto Madagasikara ka mba tokony ho jerenareo zany tompoko no antony nanaovana an'izany rehetrarehetra zany tsy makahatra n'ilay lalàna rehetra apetrakareo na ny lalàna azy rehefa tena dinihana ny dinihana inge ianao mantsy milaza hoe ny lalàna saika apetraka Andriamatoa Rajaonarimampianina nanaovany constitution sy ny lalam-pifidianana no nitoerina tamin'ny 2018 napidina nareo an-dalambe fa ny contestation post-électorale lange dia tena cause première ny tokony hitenenana eto Madagasikara hoe tsarany raha ohatra ka misy doublon zany 1,200,000 voix paritaka teto Madagasikara na nizy zany na niza tokony misy contestation zany ary tokony misy adihevitra politika no atao amin'izany lafiny rehetrarehetra zany ka rehefa akatonareo ny kianjan'ny demokrasia avadikareo parka botanika rehefa tsetrenareo ny fahafahana maneho hevitra amin'ny kalalahana any amin'ny radio inona zany ny tianareo ataonay dia ameo sosokevitra indray zay indray mba mangataka sosokevitra any aminareo inona ny sosokevitra tokony atao ano loi du précédent ve zany hoe ano ohatrany tamin'ny 2009 ve hoe tsy ilainy intsony ny manapotika zavatra fa tany amin'ny 20 ny mainy tao amin'ny tetsy amin'ny mairie l'hôtel de ville Tananarivo dia ianao vao nanao azy tamin'ny 2010 fa zay inge tsy mbola nandorona pneu iray ary tsy mbola nandeha nitarika olona zay fa nareo no avy hatrany dia nampiasa baly réel mpampianatra mitako ny zoany tsy politika zany ary tsy misy miditra tao anatin'izany
zay tsy nandrehitra fa tsy nanao inona tsy nitarika an'ireo tsy naporisika an'ireo fa nonon'ireo tompoko efa-bolana tsy mandray fa tsy mpianarana ary moto izy any alavitra any no mipetraka raha otamatavy any izy tsy dia mila bourse zany tsy dia mila fa matory eo mitako bourse mipetraka amina cité universitaire dia olona lavitra ray aman-drenireo elona tompoko no fantatra fa namilezanareo an'ilay zaza malagasy dia mbola inona indray zany hoe miaro ny demokrasia nareo fa nareo fanjakana lanim-bahoaka dia tsy azo tenitenenina mihitsy na dia tsy mahaloa vola ao anatin'ny efa-bolana azy dia manahirana ny fifampiresahana eto Madagasikara monsieur le président ampanajana tanteraka ny fifampiresahana fa zay mpanohitra zay ny aleoran'ny pont hoentinay mifampiresaka aminareo sady anentanana ny vahoaka tsy anaiky lembenana manoloana ny zava-misy eto amin'ity fiainan'ny fireneny ty ary fantatritsika fa tsy mbola mivoaka ny tena ho fahasairanana eto Madagasikara zao vao miatra loi de finance initiale ary rehefa miditra eo ny teny mera-pirenena dia hiditra makany amin'ny loi de finance rectificative dia fantatritsika fa mbola misy zavatra be lehibe mitrangy zany efa nilazaina efa ho tratran'ny cessation de paiement io fanjakana io raha zao zavatra zao no mitohy satria ny plan émergence Madagasikara dia mbola tsy antame na dia efa lazainao fa efa iainana ary zany amin'izao fotoana zao mamaky loi de finance initiale zay tompoko ary mahavita manao synthèse loi de finance fa tsy mahita mihitsy zay ny zavatra resahana ao anatin'izany loi de finance zany ka hoe mahakasika ny plan émergence voalaza ao anatin'izany loi de finance zany dia maka vola 421 milliards d'ariary ianareo ao anatin'ny SIAD na ny compte manokana natao an'ny décentralisation eto Madagasikara zay tsy tokony ho ataon'ny fanjakana fohy be fa hoe omena mampiroboroboana ny émergence eto Madagasikara anganisy mifanaraka tamin'izany ny velorano nataonao ange tamin'ny anao nilatsaka ho président de république dia efa vonona ny vola anaovana ny émergence Madagasikara fa nga ny vola malagasy nga ny vola ny décentralisation ndray no alainareo anaovana an'izany émergence zany dia anaovana azafady fa ohatra mifangaro voraka ny fomba fanambaran-javatra eto Madagasikara ary dia ialana tsiny raha ohatra ka manafotoana anareo zany nefa moa ny marina tsy azo takotakonana ataoko fonofono ohatra ny varibona tsindrana fa tsy maintsy ambara ampahabe maso zay no atao hoe démocratie tompoko zay ny ilana kianjany démocratie zany no tokony anaovana angotenda ary nen'ny américaine dia tsotrany azy pour se faire entendre il faut parler à haute voix s'il le faut frapper fort sur la table ka inona indray ary ny tokony ho resahana ny démocratie la plus vieille démocratie du monde no milaza an'izany dia everiko fa adalan'ny mpanohatra raha ohatra clemle misy adalan'ny mpanohatra raha ohatra ka hiady varotra fotsiny hiditra ao anaty gouvernement izy andeha ifampisasaka amina gouvernement efa lany daty efa lany aiky manoloana ny ezaka mampandrosoana eto Madagasikara dia ialana itsiny fa zay ny fomba ilazana azy monsieur le président zay indray ny kely fantatro tamin'izao alina izao dia mametraka ny veloma manabeona manaraka indray isaorantsika ny zokobe Henri Anjato Vonson nitondra an'izay fanadihadiana zay atao anatiny ty miara-manonja androany alarobia 4 volana marsa 1 sy 2 arivo ity
araka ny fiteny zokobiandrenjato azay de hoe anaovana azafady mihitsy am'ireo fanazavana samihafa fa tsy maintsy nambary zany am'ireo lafin-javatra samihafa zay nitranga tamin'iny farany herinandro iny ny amin'ny fanazavana ny eton'ny filoha teo aloha Andriamatoa Deratsiraka ny amin'ny fitantanana ny fiainan'ny firenena amin'ny akapobeany resaka coronavirus ny amin'ny fitantanana ny fiainana akapobeany ny amin'ny fampandehanana ny raharaham-pirenena ity ka mahatonga an'ireo fietsehana samihafa ary ny amin'ny endriky ny demokrasia sy ny nambara ny zokobiandrenjato farany teo dia ny plan émergence Madagasikara zay nambarany fa rehefa mamaky an'izany loi de finance initiale zany na LFI nge ny mpanohatra tsy mahita an'izany ary zay le adevitra manahirany eto amin'ny firenena ny amin'ny fomba manao ny fitondram-panjakana sy ny fomba fihetsika zany fitondram-panjakana izany ary nanaova ny zokobiandrenjato izay famakafakana izay fa hiverenantsika ny tontolon'ny coronavirus amin'izao fotoana izao ity resaka vaccine ity satria ny témoignage rehetra hitantsika na ny témoignage zay any anatin'ny réseaux sociaux na ny témoignage amin'ny alalan'ny fampitahambaovao hainy vakijery dia manamafy zany amin'izao fotoana izao fa dia mafy be ny fidirany zany aretina zany eto Madagasikara ary ny any Mahajanga ny any Nosy-be ny any Toamasina dia efa samy mikaikaiky an'izany indrindra ny eto Antananarivo satria ny zavatra tsaro mariatsika dia na ny hôpitaly eny Anosiala na ery amin'ny villageoire zay anaovana ny fitiliana dia samy ila arambe mihitsy amin'izao fotoana izao ary ny témoignage rehetra zay voaraintsika tao anatin'ny réseaux sociaux sy efa miparitaka dia ro piasa ny fahasalamana zay tratrany ty aretina Covid-19 ity mihitsy na SARS-CoV-2 no tena manao an'izay fijoroana vavolombelona zay hoe izao anie ny zavatra ny ainanay atao anatin'ny vanim-potoana rehetrarehetra mbola lefitra ireo piasa ny fahasalamana ihany indraindray mieritreritra an'le hoe nanao ny ezaka rehetrarehetra izay tamin'iny andihany voalohany iny ary nanao ny ainay tsy ho zavatra zay nijery zay mety ho fikatsana zay mahasoa ny vahoaka izay satria zay no andraikitra no takiny ny vahoaka sy ny fitondram-panjakany amin'ny akabeany ka nanisy aza ny fampanantenana ary nanisy aza ny zo tokony ho sitrahany ireo piasa amin'ny fahasalamana amin'ny alalan'izay doana réquisition zay sy amin'ny alalan'ireo droit samihafa zay tokony ho sitrahany amin'ny avantage samihafa amin'ny hoe misy asa zay tokony atao ho amin'ny fitsonjovana voaka dia nataon'izy ireo mpamindriana zany ary tokony nandray formation na fiofanana ireo piasa amin'ny fahasalamana ireo satria miaramila hiarikady virus na tsy mikaretina vaovao zay tena mandripaka izao tontolo zao izany piasa amin'ny fahasalamana eto Madagasikara izany ary misy anko ny tokony fahazoan'izy ireo lay fitaovana ampiasaina epi sy lay FFP2 zay tokony ampiasaina mba hahafahan'izy ireo miaro tena sy hahafahan'izy ireo manana an'izay motivation zay ahafahana mikarakara an'ireo marary ny Covid-19 kanefa dia izy ireo dia afaka miteny sy afaka mijoro izany hoe tsy ampy zany ary tsy tonga araky ny tokony izy teny ampiasa amin'ny fahasalamana izay rehefa naharentsika ny fitondram-panjakana Erika Randrianaivo tamin'ny fandraisam-pitonenana teo aloha tamin'ny heritaona dia hoe ampy ny FFP2 ampy zany epi zany efa nanafatra masaka marobe itsika ary miezaka mihitsy manaparitaka manao an'izao bureau d'intervention spéciale manao anti-Covid data manao anti-CMC sy sisa sy ny sisa ity kanefa rehefa dinihana lizy amin'ny saina tsy miangatra jerevana lizy amin'ny fotony dia ahitantsika taratra fa tena ao anatiny zay tena hoe tsy fahombiazana tanteraka izay ity fifehezana ny aretina ity ary ny vahoaka mo reraka ny vahoaka mo tena sepotra tanteraka ary ateo karena dia anisany zay fepetra izay hoe ny taky ny amahana izany fiboana izany satria to tsy nipakany mivahoaka amin'ny akabeany mihitsiny lay zavatra mifandraika amin'izay filany ny olana ara-pahasalamana zay ka tokony misy zay mesure d'urgence sociale zay na misy zay fitsonjovana maika ny ara-sosialy makany mivoaka izay dia ary hitantsika zany erikany amin'ny hoe na ny kalitsinjo na ny vatsitsinjo na ny tosika afameno na le komity le aloharano na le digitalisation zay nyresahana ombenombeny reto ane no ataonay ary isaky ny tapabolany sabotsy isika na lahady dia maheno voambolana vaovao foana sy maheno fampanantenana vaovao foana ao anatin' zany ady tamin'ny Covid-19 zany tamin'ny heritaona iny
ary zay na tonga n'lay resa be hoe ny oeraoera be da be fa ny résultat zéro par rapport an'ity covid-19 ity dia tamin'izany mpanohatra miteny manao hoe tokony hikarohana vahaolana hafa fa tsy mety ity gestion covid-19 ity ary itsika nafantatra izany fa tena tsy tonga satria amin'ny akabeny dia saika ny akamaroan'ny faritra 20 sy ireo distrika 710 dia efa saika nahidy sy tratrany zany covid-19 zany avokoa dia mba nieritreritra hoe isy ny mesure d'accompagnement ifanaraka amin'izay fihiboana izay satria dia niara toe-karen'ny isambatan'olona ny voadona sy ny ara-pahasalamana ny voadona ao anatin'ity covid-19 ity kanefa tsy izany zavatra mitranga tamin'izany fotoana andrany ary zay ilay fahimalona apetraka mivaoaka malagasy amin'izao fotoana izao erika satria izay fahimalona zay dia tsy midika mihitsiny zany hoe tsy fakatoavana ny lalàna satria zay foana manko lay resana hoe ny fihiboana ny de tsy sazy effectivement mety ho mariny zany fa aoka kosa mba hodiniana amin'saina tsy miagana lizy hoe ny fihiboana de miteraka fahampitehana be da be eo amin'ny lafiny ara-toekarena eo amin'ny lafiny ara-tsosialy amin'ny lafiny ara-moraly ihany koa satria tsy mitovy tsony ny farim-piaina amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary mifanalavitra ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy mety amin'ny klasy zay manana an'izay hoe nouveau riche zay amin'izao fotoana izao namana erika fa tsy mety amin'le 92% zay vahoaka ao anatin'ny fantrana nambarany zokobeandrenjato vonison teo tamin'ny fandarana sy mifamakavakana zay netiny teo zany ary zay mampamaila antsika io na tonga antsika ny adevitra hoe inona ny vahaolana mahomby kokoa ka raha miresaka vaccine tsika amin'izao fotoana izao satria lay gestion lay covid-19 tsy mitovy tsony amin'le gestion covid-19 simple fa gestion na covid-19 efa variant sudaf efa miditra eto Madagasikara ary mafy be zany na eny mpiasa amin'ny fahasalamana sy tompona andraikitra teo anivon'ny fahasalamantsika ny tantara izany amin'le hoe mafy ny fiditra izy ity ary tena aingana dia mitarika fahafatesana ho an'izay olona tratrany zany ary tsy mifidy sanataona izany dia eo no mahatonga antsika matahotra amin'izao fotoana izao hoe raha mbola io gestion goragory io raha mbola io gestion oeraoera io raha mbola io gestion zay mitaratra makany an'le hoe mbola hampiseho zay tanjaka ara-politika zay ihany tsy anivontsika mpanohatra ihany fa eo anivon'izao tontolo izao no hitondrana nyty covid-19 ity erika dia hoy isitsika hoe mbola tsy mitondra fahasitranana sy antoka ao amin'ny vahoaka malagasy zany fa tena hiady azy ny fanjakana amin'ny akabeny ary zay na tonga antsika hiteny manao hoe jerevy zay mahasoa amin'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ireo vaksiny ireo ary tsika raha miteny an'izany tsy milaza mihitsiny fa isika taty anivon'ny fanoherana dia nanomoatra vaksiny tsy tompoko tadiavy ny arsiva ny fanoherana dia nametraka fotsiny manao hoe aoka tsy kobay ny firenena afrikanina amin'ity fikarohana vaksiny ity satria isika dia malala fa rehefa virus tahaka zao dia tsy maintsy vaksiny ny fanefitra an'izany rehefa aretina mandrikana tahaka izao dia tsy maintsy mikariko an'izany manam-pahizina ery-tany ary zay no lesika ao antsika teto Madagasikara tsy momena opportunité ny mpiasa amin'ny fahasalamana re tompon'andraikitra zay manam-pahaizana eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana hisehatra an'izany sy amme zay tena voka-pikarohana tamin'izany ary zay mba niteny aza maninona moa zany raha tsy hivitsika eto ny professeur Ralanson Stéphane tany Tomasina dia niteraka problème be zany ary nitarika zavatra samy hafa ho azy izany satria nilaza ny zava-misy amin'ny fahitany amin'ity resaka covid-19 ity tahaka zany ireo mpiasa amin'ny fahasalamana zay niteny hoe misy zavatra tsy mety any ny amin'ny fomba fikarakarana anay na amin'ny fomba fotsiny hitiretena anay zay zahay no nambara fa miaramila hiarika an'izany ady amin'ny covid-19 zany dia ho hitantsika io izy amin'izao fotoana izao matoa miditra zany ty variant sudaf ty io moa zany dia hoe goragora mihitsy ny sistany satria mazava anie zany nosy Madagasikara ka rehefa tsy miditra amin'ny alalan'ny abakabaka io tsy maintsy miditra amin'ny alalan'ny ranomasina logika zany ary raha nitranga ny fidiran'ny covid-19 tamin'ny herintaona amin'ny alalan'ny abakabaka zany ary raha mipotra indray izy amin'izao fotoana izao everitsika fa logika zany inona moa ny ambaran'ny fanjakana rehefa tsy amin'ny alalan'ny abakabaka izy dia amin'ny alalan'ny ranomasina fa ny fomba hiantrehantsika an'izany vonina ave ny fanjakana efa napetraka zany fanontaniana zany tamin'ny herintaona dia hoy ny fanjakana vonina hiarika an'izany fanjakana ary ampy ny fitaovana fa ny rahantsika nalala ny zava-misy teto Madagasikara ary na le chiffre aza la iantotanisa dia nampametra-panontaniana teny ireny ve ny zava-marina erika randrenaivo ary ny amin'ny fomba fitsaboana raha
ampitaihana ny taux de positivité zay tamin'ny alalan'ny testa samihafa satria tsika tsy mahavita testa manarivony na manaliny takiny any fireneny lehibe fa testa vitsivitsy mivitatsika amanjatony dia manasatra ihany mandray an'izy satria la taux de positivité dia matanjaka amin'ny fahazona zany aretin'izany dia zany mampanahintsika amin'izao fotoana izao raha ohatra tsika amin'ny teny manao hoe tokony mba ho jereva amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny mpanatanteraka ity resaka vaksiny ity dia tsisy fotana mahafaty ny fanoherana zany satria zo no miary ny vahoaka amin'ny ankapobeny raha misy karazany valo tahaka ny hoe Pfizer BioNTech na amin'ny alalan'ny AstraZeneca na amin'ny alalan'ny Johnson zany na Sputnik sy ireo vaksiny samihafa zay efa manomboka voizina amin'izao fotoana izao ary akatoaviny ny eo anivon'ny OMS na l'Organisation mondiale de la santé dia veritsika fa tokony handinika an'izany ny eo anivon'ny fitsaroana amin'ny lafiny mihitsy amin'ny ankapobeny fitsaboana aiza ny ordre de médecin amin'izao fotoana izao aiza ny tontolon'ny teknisianina malagasy zay mahafantatra ny resaka vaccination amin'izao fotoana izao satria manana direction izany isika raha ohatra ka eo anivony zany ministère ny fahasalamana izany aiza reo akademisianina malagasy marina fefananeo ny evana izy fa tokony tsy ho ambany zavatra mihitsy ny reny teknisiana reny fa tsy ilay olona tsy nisehatra eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana zay manao an'izay karazana publicité ana fanafody zay everiny fa mety hisehony ara-politika eo masiny zao tontolo zao ndray no mitondra izany sy manao an'izany exposition zany dia ohatrany very ihany lay asiny indraindray eo amin'ilay hoe tompon'andraikitra sy teknisianina mahakasika an'izay fahasalamana izay zay nanaovantsika an'izay antso lehibe zay nanaovantsika an'izay hoe tsy nisy fahadisony fanoherana zany ary nambara ny président Ravalomanana zany ny amin'ny hoe mba jerevo hoe reto hoe misy vaksiny inona no ataontsika par rapport an'ireto vaksiny reto ary ny firenena afrikana voaingantsika tamin'ny herinandro ambony io erika nahita fa nanaiky izany Rwanda tamin'ny alalan'ny Paul Kagame efa nanaiky izany ny Indiana nanaiky izany Boris Johnson nanaiky izany premier ministre frantsay natao vaksiny zany Emmanuel Macron ohatra sy Jean Castex nanaiky izany ny Amerikana voka-pikaroana zany ka inona no mahadiso atsika fa anjaratsika zay ny ilaina an'ilay teknisiana malagasy ny hoe ahoana ny karazana conservation na ny condition de conservation zany vaksiny zany misy an'le hoe moins de 80 degré mety ve zany zakatsika ve zany ahoana ny fomba hitateratsika an'izany satria ny dozy dia ilaina ny mahafantatra an'izany firy ny ilaitsika par rapport au nombre d'habitants atsika ary hitatsika ny ezaka ataon'ny UNICEF amin'izao fotoana izao fa miezaka ny zara seringue plus de 1 milliard de seringue ny UNICEF amin'izao fotoana izao dia zany rehetra izany ny ilaina an'ilay teknisiana zany zany rehetrarehetra izany tokony hodiniantsika ihany koa satria raha ny any Frantsa manokana dia hoe manomboka ny mois d'avril any ho any reo tena marefo reo manana salatona eo anelanelan'ny 4 taona ka hatramin'ny 7 taona namana erika dia tsy maintsy atao an'izany vaksiny zany fiarovany zany an'ireo mponina ao aminy fa saingy ilaina ihany koa zany rehetrarehetra ny fankatoavan'ilay olona voakasika atao vaksiny satria zany raha teo no ambaran'ny lalàna mila an'izay fankatoavan'ilay olona izay fa raha ny tokony ho izy isika dia tsy maintsy mitady option hafa isika fa tsy option zay verina fa mety mahafinaritra mitondra ny mpitondrany dia fatatsika fa afaka manao evasaniny ny mpitondrany dia fatatsika fa manana ny fahefany mividy raha ohatra izy ka te hiditra amin'ny protocole Raoul professeur Raoul amin'ny alalan'ny chloroquine sy ny azithromycine manana an'izany izy raha ohatra izy te hiditra na protocole zay nomen'ny fanjakana sisy manana fahefany vidy amin'izany izy fa azadinoitsika fa nivoaka malagasy kely tsotra anatin'izao fahoriana zao dia sarotra amin'ny avidy an'izany io la preuve hitatsika tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo Erika Randrenaivo tsy mbola fahita tsito Madagasikara nandritry ny 90 taona zany hoe mpianatra tena mirongatra milahatra bourse ary tsy mahatsiaro fodiana tsy fa matory eny Akatso eny amin'ny anjerimanontolo satria mahatsiaro fa zava-dehibe azy ny fahazona izany bourse sy équipement izany ny vatsim-pianarana izany dia inona no mety lesona raisitsika eo anatin'izany lesona raisitsika eo anatin'izany tsotra be dia hoe mahatsapa ny mpianatra fa tahaka ny olona rehetrarehetra izy manana filana izy mba hahafahany mandroso eo anatin'izany tontolon'ny fianarana izany ary mahafantatra izy ihany koa tahaka ny olona rehetra fa sahirana izy ka ilainy zany vatsim-pianarana zany fa hahafahana mitaratra zany
erika ny amin'ny hoe tena sahirana sy mahantra ny firenena ka tena amina tranga zay tsy noeritreretina tahaka ireny dia misy eo le izy satria tena lay vahoaka amin'ny akapobeany mihitsy lay olo-pirenena amin'ny akapobeany mihitsy no efa tena miantraika aminy zay fahasarana zay ka na amin'ny fotoana aza zay tokony hatsapany fa toy zao ny calendrier navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony mikasika an'izany fampianarana izany dia misy ny fikorotana samihafa satria ny fahamakana sy ny olana dia mitarika pression samihafa eo anivon'izany fizarana vatsim-pianarana zany fa eo ihany koa lay hoe tena tsy tsaroany ny mpianatra intsony le insécurité sy lay miaritra ny alina mangatsika sy ny orana tamin'iny alina iny dia mampalahelo mijery an'izany satria tsy nieritreretina hoe izao ny toerana sy lalana andalovan'ny firenena Erika Randrenaivo aty amin'ny taona 124 raha nieritreritra ho isika fa isy révolution goavambe ary anovan'izay rehetrarehetra azovaina isika fa te hanana an'izany firenena matanjaka izany sy hanana an'izany tena hoe liberté sy hanana an'izany atao hoe tena fisokafana amin'ny lafiny rehetra izany eo amin'ny fiainany mahaolona mihitsy amin'ny akabe na ny droit humain zany dia hitantsika fa potika rava tsisy tafavoaka zany amin'izao fotoana izao Erika Randrenaivo. Ya mankasitraka namana fanira zafimanantany nanolotra ny fitenenana sy namela belatra fohifohy an'izay toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay miarahaba antsika voaka malagasy rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana miara-manonja na ny eto an-toerana na ny any ivelana satria dia tena miamaro isika no manatevina miamaro isika no manaraka tsy tapaka satria ny miara-manonja dia miara-manonja hatramin'ny farany fa tsy iova amin'ny foto-kevitra izay ijoroana marina tokoa fanira zafimanantany fa ao anatin'ny fotoam-pivoriana ifidianana nyreo andrafitra ny mpikambana ao anivon'ny HCC ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao izay tiana hitondrana fampatsiahivana kely fa raha tadidintsika tsara tamin'ny fotoam-piasana zany HCC zany no hatramin'izao mbola misy mpanao gazety moa miteny manoratra an'le lahatsoratra namana fanira zafimanantany ny hoe miala vavendrana tsy tenintsika eto amin'ny miara-manonja zany mbola afaka mijery gazety isika fa ny tompona ndraikitra mpanao gazety tamin'izany lasa minisitra izy amin'izao fotoana izao mpanao gazety tamin'izany solombavam-bahoaka izy tamin'izao fotoana izao rehefa nanao an'ireny hetsika azo atao hoe fanoherana tamin'ny fotoan'andro ireny no nanome an'izay anarana ary nangataka an'izay fialan'izay filohan'androm-panjakana dia Andriamatoa Jean-Eric Rotorotso zay ny hoe miala favendrana io filohan'ny HCC io nefany no nametraka an'izao fitondram-panjakana izao izany hoe le nitenenanareo favendrana hoe miala favendrana no nanome an'ilay fahefana mahabe resaka amin'izao fotoana izao ny hoe lany tamina resaka doublon miala tsiny efa misy olo-pirenena contribuable nametraka an'izany fitoriny zany eo anivon'ny HCC misy solombavam-bahoaka nametraka an'izany fitoriny zany ary misy ny tao anatin'ny commission d'enquête parlementaire akoatran'ny doublon be dia be ny zavatra napetraka teo anivon'io HCC eo izao isika amin'ny alalan'ireo solombavam-bahoaka sy ny antenemeran-dolona dia mimetraka an'izany atao hoe rafitra mandrafitra an'izany HCC zany inona zany fa andray an-tanana avy hatrany an'izany vary mangatsika napetraka teo anivon'ny fahefampitsarana mahefy izany izay ho tafapetraka eo anivon'ny HCC eo ka dia mitodika any amin'ny izay fomba firafitry ny HCC vaovao zay ny mason'izao tontolo izao zay moa ny fomba fiteny ny mahazendana amin'izy ity dia ny tiany hoe tsy hita taratra ao anatin'ny fitantanany raharaham-pirenena mihitsy na ny fahefana mpanantanteraka izany na ny fahefana mpanao lalàna ilay fitantanana ilay endrikendrikim-pitantanana ny raharaham-pirenena hitantsika tsara mahabe resaka amin'izao fotoana izao ny arety mandringana nisy Covid-19 tamin'ny fotoan'androny fa zao ilay variant Sudaf izay no tenenina tsy tahotra tsenatry ny hoe tafiditra tsokosoko ilay botry tafiditra tsokosoko tany anosy be ireo sambo nitondra an'ilay aretina magaga volamena 73,5 kg nafarana avy any Afrique du Sud variant tafiditra eto Madagasikara mampime
raha ohatra ka gouverner c'est prévoir fa inona mba ny eritreretina hita tanana le arety mandringa an'izay efa tafiditra le izy hoe efa misy CV plus eo mbola tsy mila vaccine isika voafihetsika io voafihetsika nefa firy zao maty amanjatony ny mampalelo amin'le izy de raha goragora ny fitantanany rahapirenena de isika avoaka malagasy no mizaka ny tserany isika no lany vola be miditra hôpitaly isika raha otafiditra koa aza raha otafiditra eny amin'ny hôpitaly satria efa tsy hentsina ny hôpitaly amin'izao fotoana zao voamaly izay nazo ny antso avy amin'ny namana avy any Majunga fa vao marary anao ka makany amin'ny hôpitaly de feno ny hôpitaly na sendra mba tafiditra aza satria mety hoe tompona andraikitra de tsy misy na ny oxygène azy nefa ianao efa ka gravy ataon'le vaoaka malagasy ahoana zany ny afantatra ny hoaviny rapitso raha mikasika ny arety mandringa an'io fotsiny izany hoe de tena ohatra ny lalovina mihitsy le ny vaoaka malagasy lazaina fa voafeo amin'izany tsy misy akory ny assistance sociale mba mila hoe andreto tompona andraikitra pitsabo na ireto paramètre ireo aza moa mbola tsy voaloatra amin'izao ny karamany efa nisy fotoana ny fampiresana taminy ataon'ireo ahoana ny anara-maso akaiky satria hatramin'ny dokotera entsika mpanao gazety ny tompona ndraiky mpanjakana ny azy moa vitany azy ny evasanina afaka manao ny fomba rehetra izy afahany mitsabo tena anatin'izany hoe arety mandringa an'izany fa isika eto kosa nylazaina fa ngasa azy ny manao confinement oui tsy isazy ny manao confinement fa araka reo tsara mihitsy ve ny fitantanam-bola izay namatsiny ny iraisam-pirenena Madagasikara ny risoana tamin'izany fepetraeo confinement zany raha tanteraka ngesany tsisy adaly eto de lasa isika samy sika voaka malagasy mitady fanometsiny hoe alohantsika miaro tena mitady isika no iangonany rihatra hoe ka ianareo ngeny tsy manaja ny elanelana ray metatra fa nga tsy tsaroantsika ny long de l'Ociété ana Tamatavy fihezintsika no confinement fa rehefa ny sasany tia mory vaoaka rehefa ny sasany anao populisme de mazo malao zay tiany atao fa isika rehefa mampafantatra an'izany de lazaina fa mamboly kontana lazaina fa mieritreritra ny anonga-mpanjakana amin'izao fotoan'izao hitantsika taratra tsara mihitsy no hoe fanliana andraikitry ny tompona andraikitra tokony analateraka n'izany asan'izany de isika ny soketenakanareo tsy manao arivava sy orina arivava sy orina ny fiteny ny vava orina de io lavakorina io de ny vava io vava amin'ny teny io vava sy orina arivava sy orina no tokony hitenena azy lazaina fa isika tsy manao arivava sy orina fa mba taiza moa fitondram-panjakana mba nahavita ny zaran'izany ny zara sombotsombony kely fotsiny de vita amina fanampiana centaine de millions de dollars mba taiza nisy mesure d'accompagnement rehefa nasaina ny hipoko isika ny hoe ty ny zara mitovy ho an'ny Madagasikara mihitsy satria Madagasikara nge no iantrikan'ny fahaseranany ary tsy ny Covid-19 ihany mandripoka eto Madagasikara nge fa ny mosary kosa de efa mandripoka amin'ny Madagasikara ka eo le manahirana lazaina fa isika tsy miaro ny teny atsika mety misy andraikitra tsika voaka malagasy zany fa saingy kosa ilay ianao nametraka ny tenanao ozy ahako tsy voe nampitsivina ny hoe mbola vary mangatsika an'ireo izay andrafitra ny RCC ny affaire doublon zay ny tenenao ianao nametraka ny tenanao lohany ho tompona ndraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy vitan'izay ihany mbola napiny ianao ny trosa ary ny vaoka ihany ny andoha azy fa taiza tamin'ireny ny fangaharana ka tonga mipakany amin'ny fainam-bahoaka volana nambara namana fanira zafy manatany teo mba aiza tamin'ireny nahitana taratra ny sombotsombony hoe izany ka hitondra fampandroana fa ny zavatra hita hatramin'izao de mohatra mbola miaina ao anatin'ny propagande sika namana fanira zafy manatany isaky ny mandray fitenenana de ozy ny olona hoe inona indray ny nofinofy ore amin'ity kabary ity inona indray ny fampanantenana ametrahana vaty fototra ary inona indray ny zavatra tsy takatra ny sain'ny eritreretina toy ny téléphérique horesahana ao anatin'izao fiainana mangirifiry ny voaka malagasy zao hitantsika tsara ny hetsika nataon'ny reo zandrikely mpianatra mandranto fianarana eny anivony anjerimanontolo ny kaikaiky mihitsy tamin'ny tsy fahazahoana ny bourse izy ny tompona andraikitra amin'izany fa nga miara-manontsy ny tompona andraikitra amin'izany fa napafantatra kosa miara-manontsy hoe sao de tsy rariny fa ny zandrika titakely mitaky ny zoany mitaky ilay nampananteny anazy ao anatin'ny efa-bolany tsy niraisiny ao anatin'ny fiainana efa mangirifiry ray aman-dreniny avy any ambanivohitra mandefa azy ianatra
dia hitantsika ny zavatra nahazo azy lacrymogène fisamborana fanagadrana eny fa hatramin'ny namozana ny aina azy aika izany misy vaolana ihany fa ny razafy manantany rehefa tena terenao ohatr' zay le fitondram-panjakana izany hoe isika voaka malagasy sao dia mba zay koa nandrasan'le fitondrana hoe hietsika sika anao fitakiny isika izay izy vo amaolana hatramin'izao nge fa ny razafy manantany ilay kapoaka manara-penitra noeritretin'ny fanjakana fa vaolana tao anatin'ny fiakaran'ny vidim-bary fa ngany lidina ohatrina ny vidim-bary fa tsy voaka niakatra azy vo mainky aza ny pampana ny vidiny ary tsy voafehatra amin'ny hoe fanaraha-maso lazaina fa hidina ministera ianao an'izao hoe anara-maso hoe ori oray ho afarana ny vary izay mampisy adevitra ihany koa ilay taon'le qualité mahasalama sa tsy mahasalama fa zay nitaraina rehetra hitantsika tsara zompanjifa niakatra ainao manjery rahavavy anakay dia niteny hoe itya le vary avy eto toerana ary ity le avy any ivelany irofona le izy fa sady misy fofona sasana impity vao madio ary mety misy fiatraikany amin'ny ara-pahasalamana ny zareo no nyteny an'izany ny zonom-panjifa fa tsy ny miara-manonja ny miara-manonja dia ny zavatra hita maso no nytenenina ny hoe io ny vidin'le vary raha nainy ny kabariny tompony ndraiky tsika ohatrany tsy nainy fiakaran'ny karaman'ny mpiasa-panjakana namana fanira zafy manantany ary tao tsy hita soritra koa zay fijerevana sosialim-baoaka izay fa ny hita taratra ary ny songadina tao anatiny dia ny fanenjehana amin'ny mpanohatra fanenjehana anaran'olona anankiray izay tao miendrika alakobika tsy tiako tare fa amin'izao fotoan'izao iza no miteniny marina raha vao iseo ny covid-19 movy tsy isika taty amin'ny fanoerana zay nitaren'Andriamatoa filohajaina teo aloha rahavalomanana marika no efa niteny hoe idio ny sisy tany dia mbola nanana excuse sika ny hoe misy fiatraikany amin'ny ara économia misy fiatraikany arak'izao fa aloha mba amin'ny laka misy kay nisy olona nandrasana tokony hiditra teto toerana dia mbola tsy tapitra ny covid-19 mbola tao anatin'ny samy fitandremana an'izany ny firenendehibe rehetra no efa anseho ny deuxième vague tany firenekafa dia efa tokony raha ohatra zany ka tena mitsinjo marina zay ainy vahoaka malagasy izay ny fitondram-panjakana tamin'izany rehefa tokony nandray fepetra fa tsy tahotra tsy ena ohatrany hoe tafiditra tsokosoko ilay sambokely na ilay botry dia iny no nitondra le vary sudaf mahamenatra ary tena tsy takany ny sainy eritretiny hoe tompona ndraikitra ngeza be eto amin'ny tany sy firenena no miteny an'izany toy nylay ny voan'le volamena tsokosoko ihany hoe dia tsy hita fa dia maty ny caméra dia ny any Afrique du Sud ilay izy voatratra be dia be ny zavatra efa anseho ohatra izany moa ohatra ny bois de rose efa any Singapour fantatry ny izy bois de rose ohatra ny hoe nanidina avy eto amintsika ilay arem-pirenena dia ohatra ny hoe nanidina ihany koa ilay arety mandripaka mahazo avoaka malagasy mahazo an'izao tontolo izao nefa azo fehezina nefa azo fehezina ary anao miteny hoe voafehintsika io voafehintsika maka izy fa firy izao maty ary voafehintsika amin'inona voafehintsika io ko maninona raha mijanona eto nareo mitsaby tena fa maninona raha no manao evasanina ary maninona raha ohatra ka anao mizatsindrin'ilona mba le faso evasanina koa voaka malagasy ary mba ataovy mitovy le fijerevana azy fa tsy hoe ianareo no mahefa ianareo no manam-bola ary ianareo no manan-katao tompo ny fahefana ianareo afaka manao evasanina nefa eto amintsika lazaina fa voafehy mampalelo izy namana fanira zafy manantany raha ny zavatra tiana ho tenenina marobe fa ny hoe aoka kosa tsy noho ny miara-manonja amin'ny teny tsy noho ny miara-manonja amin'ny joro dia mipotra daholo ty goaika antitra amin'ny fanaovana politika efa misy moazo isiro anaty gazety anaty tiroary ty dia mieritreritra ny hoe zay nitondra vahaolana zay ny enao an'izao ka zay ny enao an'izao dia hoe ka mpanohitra izay dia andao asiana ny fiera amin'ny tantana ka mpanohitra izay dia andao asiana fanamboarana gouvernement tsy mitaky an'izany miara-manonja ary tsy ho tonga amin'izany ny miara-manonja fa ny miara-manonja zay zavatra taky ny vahoaka ny miara-manonja ny hoe inona mampety ny vahoaka dia ny vahoaka no andrianina ny vahoaka ny tompony teny farany ny vahoaka no nametraka ny adidy masina tamin'ny alalan'ny fifidianana zay mbola mabe olana noho izany ilay asitsika vahoaka ilay fahefantsika vahoaka mihitsy no angatahana amintsika vahoaka hoe aoka ho tonga saina isika aoka ho tsapatsika fa manana didingeza be eto amin'ny tany sy ny firenena isika ary aoka tsy andriandro manana aretina fa raha izao no mitoy
fotoana farany tenenako teo dia ny hoe nandro ny fasiny levenana azy ho angatahana fa na ianao faty aza tsy apozinao koa fa ray sekondra monja farany loza tieriteretina vaovao ty namana fanira zafomanantany to ohatrany tsy dia misy fambara loatra ohatrany taminy teo izy ty fa voavoany ianao anatin'ny minitra vitsy dia metaky mipomonao ka manentany any koa moa zany ny anatin'ny miara-manonjany hoe alao ery azakivina dia zany azy ajao hatrany ny geste barrière ataovy hatrany ilay fepetra amin'ny hoe manao arivava sy orina ampiasao foana hatrany koa ilay gel désinfectant entany no manodidina mba anasa tanana matetika amin'ny rano sy savony satria mety tsy ho takatrytsika koa ilay gel désinfectant io moa efa azon'ny association tsy fantatra ny marché amin'iny tsy ho resana eto fa manaritsika resaka aminy fa any amin'le hoe nisy sambo kely na botry tafiditra mitsokosoko zay namana fanira zavomanantany misy namany ihany koa miantso izany hoe mbola hitondrantsika profeta amin'ny fotoana mapety azy fa dia ohatra mikakaiky ihany koa ny mpanjona an-dranomasina amin'izao fotoana izao ny hoe giazana mbola tsy mivonony ilay permis ahafahana manjono nefa nitao mahita mpanjono antsokosoko any naninany isika moa tsy miteny tsy misy proof fa mbola ho avy ny fotoana melabelarantsika zay menanao ny fitenena namana fanira zavomanantany ya misaotra erika mbola ho resantsika tokoa zay eo amin'ny tontolony jono an-dranomasina zay satria dia misy ny vaovao azotsika zany amin'ireo sambo mpanjono zany zay miodio dia any amin'ny faridranomasina eto Madagasikara ary dia ho azotsika tsikelikely ny identification mahakasika an'io izy ireo ary firy ny isany taiza sy taiza no nanao an'izay sehatra mifandonana zay ary nanomboka oviana satria raha ny fantatra dia tokony tany amin'ny fiandohan'ny ty volana ity no efa niditra tao anatin'izay taom-panjonona zay tsika kanefa dia mbola manantsaritra eo amin'ireo mpanjono malagasy sy ireo orinasa zay misehatra anatin'izany tontolo zany kanefa dia efa mahita amin'izay sambo vahiny zay zany amin'izao fotoana izao ho resantsika eto zay satria dia ho feno ilay vaovao mahakasika amin'izay tsy ela zany dia ho tateritsika zany zay moa miara-manonja fa ny fanazavanao teo alohan'ny andraisantsika rehefa vonina rehefa aveo na manara lay Sengy Maxime dia ny amin'ny hoe ny zava-misy zay nyresahana zay ny erika dia tsotra ny amin'ny lay fandraisana andraikitra sy lay oeraoera dia mifandony zany mifanipaka zany satria tsy lay azo lazaina fa mahasoa no ho an'ny vahoaka malagasy no katsaina ambadika zay fa le mahafinaritra ho an'ilay fitondrana mba azony amin'izay hoe point zay ka zay rehetrarehetra zay mila tandremantsika tsara zany eo amin'ny lafin-javatra tahaka izao satria iza moa raha toy zany ka andraindray amin'ilay lalàna zany mikasika an'izay hoe mesure d'urgence zay zany tsika dia iza moa no anatanteraka izany tsy maintsy mipiasa amin'ny fahasalamana ny mpitsabo sy ireo mpitsabo mpanampy sy ireo mpitsabo zay miandraikitra amin'izany raharaha ny sehatry ny fitsaboana izany miandraikitra izany kanefa nareo olon'ireo aza dia tsy resy lahatra intsony amin'izao fotoana izao raha ny temenao zany nambarantsika ny amin'ny fomba ikarakarana sy fomba hanomezan-danja sy ny antohana ny ainy sy ny fahasalamana izy ireo ao anatin'izao trangana valina retana mafy be zao na covid-19 zay fa variant sudaf izy amin'izao fotoana izao deuxième vague la France dia hiditra troisième vague amin'izao fotoana izao zany rehetrarehetra zany efa mampisainantsika ny amin'ny hoe tokony efa nisy nakatsika lesona ny teo aloha fa tsika moa tsy mahay maka an'izany fa ny problème dia zao ahoana ny ahafahana manohatra ny mpanohitra ka ny problème dia ny kianjana ambojatofo dia eto zany tsika miteny indray hoe raha ohatra zany ka te hanao mobilisation erika randrenay force eto Antananarivo sy manodidina zany dia il suffit manao taratasy amin'ny A4 zany dia fangatahana zany ny plateforme na mouvement univo fanoherana dia mobiliser ny force eto Madagasikara isaka sabotsy ary raha ohatra moa zany ka mba te ampiteny zany ny filoham-pirenena na ny filoha teo aloha zay mitsabo tena amin'izao fotoana izao dia miteny manao émission spéciale indray président Ravalomanana dia miteny reny olo reny ohatrany hoe lasa zany sisa ny zava-misy amin'izao fotoana izao lasa lay problématika ngeza be dia lay hoe inona ny mouvement mpanohatra makaiza ny position mpanohatra ahoana no hamalina azy sy ny sisa fa zay moa mbola resantsika rehefa alohan'ny farana fandarina fa ao amin'ny antso Antarby ao ny namantsika rahalay Sengy Maxime zay mpiara-manonja amintsika mpiara-manentana ato anatin'ny fandarina namana Guy Maxime raha toka maheno ianao dia afaka miditra avy hatrany amin'ny alalan'ny antso Antarby tandrify an'izany re atsika rehetra mety androany ity ny miara-manonja ela no tsy nifampitafa ary dia
anaovana ny fiarahabana antsika rehetra ny ampitan-dranomasina ary indrindra ihany koa ny anivon'ny faritra izay fantatra dia miezaka mihitsy nareo ny manao izay fomba rehetra ahafahanareo manaraka ny fandaharana. Amin'izao tsika mifampiresaka izao dia tena anatin'ny vanim-potoana azo ambara fa sarotra ho an'ny isambatan'olona ny isa-tokantrano satria dia mianaka indray ny coronavirus eto amin'ny tanàna n'Antananarivo ny manodidina ary fantatsika fa inivo ny faritra izay ny filohan'ny biblika moa ny sapatsy lasa teo iny ny fanapahiky ny nanakatona ny faritany Mahajanga sy ny tanànany Nosbe zany. Mbola mitana ny sainy maro tsika miteny zao ny kabary izay ataony filohan'ny biblika tamin'ny sabotsy lasa teo iny. Raha ny vaovao re dia hopitaly ny amiraly Dideratsiraka aya eo ny aretina mahazo azy mbola tsy bara ny fianakaviana fa raha ny vaovao dia eo ny mahery vady antony izany nampikizana azy eny amin'ny hopitaly mila izany andasantsika moa ny vaovao mahakasika izany satria dia fantatsika fa ny filoha teo aloha Dideratsiraka anisany nanao manoloana ny fahitany ny raharaha eto amin'ny tany sy firenena. Resaka momba ny vaksiny izy ary resaka ihany koa ny momba ny coronavirus eto amin'ny tany sy firenena. Misahotaka ary misy tokantrano ny anivon'ny fiarahamonina ny anivon'ny fokontany dia saika ahitana soratra retina tsika mifampiresaka izao. Rehefa makafaka mandinika ny toetra raha isika dia heritaona lasa izay dia tsika fa ity volana mars ity anisan'ny anankiray izay tena nampiasakazaka ny fitaran'izany coronavirus izay. Heritaona mandafatsara zany ny fanjakana malagasy mba ahafahana miatrika an'izao deuxième vague zao. Ny filohan'ny biblika moa dia efa nanambaro ofisialy fa tena tafiditra ao anatin'ny deuxième vague isika izao. Rehefa diady nefa miaino ny rehetra ny vaovao misy dia to hita sy tsapa ary azo tarafina indray ankehitriny ny fitavozavozany ny fanjakana malagasy manoloana nyity fitarany valanaretina coronavirus ity. Mahavalananina na dia ny manehohevitra satria fiteny ny filohan'ny repoblika matetika sy ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny teny hoe gouverner sy prévoir. Fa raha zao zava-misy zao dia mampatahotra indray ny ity volana hitsahantsika ity sy ny volana ho avy manoloana an'ity arety mandroso ity eto Madagasikara. Ny ministra moa ao anatin'ny fanehoan-keviny dia manefika any amin'ny isambatan'olona ny amin'ny hoe ny tsirairay no tokony hitanana manoloana amin'ity valanaretina resahantsika ity. Dia
sabaitsatsika rehetra mandinika miaino an'izany zavatra ambara rehetra zany. Ny filohan'ny repoblika dia nametaka mazava tamin'ny sabotsy lasa teo ny amin'ny ao anaty phase d'observation isika manoloana ny vaksiny. Teraka resa be moa vaksiny corona io zany, niteraka resa be moa ity raharaha vaksiny satria hatrany am-piandohana dia efa tsy nasa ny position ny fanjakana malagasy anafatra sa tsy anafatra. Fantatritsika ny fandarana iraisam-pirenena ho an'isa makasika ny COVAX dia fantatritsika izany fa Madagasikara dia tsy ao anaty. Na dia teo azy ny faneho-kevitry ny hery rehetra, ny famerana, ny vondrona maro samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena dia mbola tsy tapa-kevitra izany ny fanjakana malagasy hatramin'izao. Vanim-potoana ny fampiresantsika izao na anafatra na tsy anafatra vaksiny makasika ny fiarovana amin'ny Covid. Rehefa mijery izany tsika dia indray alay-panahy teny hoe manahirana ny fitampanana ny raram-panjakana, manahirana ny fitampanana ny raram-bahoaka eto amin'ity firenentsika ity. Ary ombenombeno no hitondrana ny faneho-kevitra ny amin'ny hoe dia tena mitantana ilay filohan'ny repoblika ty dia manao ny raharaha tsy ho lehibe makasika an'ity fiainam-bahoaka ity sy ity fahasalamam-bahoaka ity satria dia preferina fa toy ny maivamaivana ity zava-mitranga ity ka dia efa lalaniny tsika rehetra. Io no nisy tomako ny saintsika raha naheno ny fanambarana nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'iny asabotsy lasiny any amin'ny hoe fa dia azon-dozina loatra ny vahoaka malagasy dia ny roapolo tapitrisa no misy fitondra dia manao ny aim-bahoaka ho tsinotsinona toy izany. Eo no naovana antso avy tsy maintsy manafatra vaksiny tsika andeha matofoka fa tsy mety izao hitantanana ny raram-bahoaka izao, tsy mety izao anaovana akinanga ny fahasalamam-bahoaka izao, tsy tokony salasalana zany fa tsy fanapa-kevitra izay tsy maintsy tokony ho raisina mitodika any aminao fa tsy mitodika intsony any amin'ilay gouvernemanta satria ilay gouvernemanta tao anatin'izay heritony izay dia tsy afaka nametraka mazava ny amin'ny paikady hiadiana amin'ny ity aretiny ity. Dia zany gouvernemanta izay efa tsapa fa tsy mahomby izany ilay gouvernemanta izay mbola tehiriziny amin'izao tsika ifampiresaka izao. Raha hiresaka moa tsika ny momba ny kabary nataon'ny filohan'ny repoblika dia nambara ny honorable Zara-Pierre tamin'ny alatsinainy lasa teo ny makasika ilay conférence des bailleurs et des investisseurs tany Paris dia ampiresaka an'ilay tokoa satria raha ny fanambarany ny filohan'ny repoblika dia tsapa fa tsy namakafaka namadibadika ary mba nandalina ny zavatra lasa teto amin'ity firenentsika ity. Ary zany no mbola ahafahana miteny foana ny hoe ity filohan'ny repoblika ity dia tena manao ny raram-bahoaka ho maivamaivana, manao ny raram-bahoaka okitoto ary dia na izany aza dia tsy voafehiny ny zavatra efa lasa teto amin'ity firenentsika ity. Dia tena moa izy ny amin'ny ny programa émergence Madagasikara dia efa ao anatin'ny fampiarana azy isika amin'izao vanim-potoana izao. Raha miresaka n'ilay plan national de développement izay natolotry ny filoha hery-ratson'aromam-pianina nazahoana financement na 10 milliards de dollars tamin'izany vanim-potoana izany dia tsara ny alalana fa misy document zany mazava tsara, misy axe stratégique mazava tsara ary bancable ilay izy. Manana visibilité ny olona nanoloana ny fahitana ny famakina ny olana fototra ara-pitampanana
tamin'izany ny vanim-potoana ny fampiresahany zany. Ary io no ombenombeny hitondrako foana ny fisariana ny sainy rehetra ny amin'ny hoe rehefa miresaka programme ny agence de Madagascar zany andriamatoa président dia aiza ny visibilité. Faharoa, inona zany programme zany, aiza le tontolo ary bankable ve, iza ny mamatsy vola, ary ao anatin'ny firy taona mampanterahana azy. Faran'izany fomba fanehoan-kevitra ny filohan'ny république zany dia io no manamarina ilay voalaza ny hoe pilotage à vue zany zavatra resahany zany. Tantanana mandehandeha amin'izao, mandehandeha fatany zany ity firenena malagasy ity, na dia eo aza ny nalàna, na dia mazava aza ny fitsipika, dia atao tototo izany ny tantanana ny fiainam-pirenentsika. Apetrao ambony latabatra le plan émergence de Madagascar mba ho fantatry ny vahoaka malagasy. Tena andrenam-ponimerina no miteny andriamatoa président ny hoe la zone vahoaka ny marina mba tsy ho diso amin'izay antenaina izy. Teneno anay inona ilay programme, mandritra ny firy taona ilay programme, ary inona avy no voakasika ilay programme, inona ny laharam-pahamehana ao anatin'ilay programme, ary ohatrinona ny tonon'olo ahafahana manatanteraka n'ilay programme. Fantatritsika moa fa ny filohan'ny république rehefa niresaka ny UM tamin'ny vanim-potoana nanaovany fampielezan-kevitra dia niteny izy efa vonona avy hatrany ny vola hanatanterahana an'izany vina izany. Indrisy nefa any vina 340 izay resahan'ny filohan'ny république dia mbola mitety-bolam-panjakana no hanatanterahana azy hatramin'izao vanim-potoana ifampiresahantsika izao. Tsy mbola misy mihitsy ateto ka mazava hoe misy mpamatsy vola, za tsy nampamatsy vola zary manao ny tanjoloka anarenana ny fantrana eto Madagasikara. Dia zany no mbola ahafahana miresaka amintsika tsy avina amin'ny tsy miomana ny tondra ny filohan'ny république Andry Nirina Rajoelina. Ary rotaona teoriana dia isika rehetra ny 5 tapitrisa no mizaka ny vokany satria dia mandeha anjamba ny fitantanana ny firenena malagasy amin'izao vanim-potoana ifampiresahantsika izao. Resahan'ny filohan'ny république tamin'io asabotsy mbola azo ihany koa moa, ary fantatritsika fa efa mivany olana eny anivon'ny université amin'izao tsika miresaka izao dia mbola misy natoro teny université reo tanora mpianatra momba ny vatsim-pianarana. Dia hita fa mifanohitra ny ambaran'ny premier ministre lehibe ny gouvernement, ny ambaran'ny président ny université fa no io raha mafana io dia tsy maintsy natao izay ahafahana nandoa ny vatsim-pianaran'ny mpianatry ny université. Dia zany tsy fahombiazana zany, zany tsy fahaiza mitantana izany no fototra ny olana eto amin'ny firenentsika. Tsapa foana fa miambakavaka ny filohan'ny république manoloana ny fanapahan-kevitra tanterahana. Tsy hita n'izay tena metrahana ny raha sarotra eto amin'ny tany sy ny firenena ary tarihana ny rehetra mba tena hivoaka mandeha makany amin'ny famahana ny olana. Fa adia ny mamaika moa dia ny manonony amin'ny hoe anao EPP manara-penitary, anao CEG manara-penitary, nefa dia hitantsika ny tara Covid amin'izao tsika miteny izao ny valanaretina dia manahirana ny resaka azy ary atahorana sanatry izany ny andipaka malagasy maro amin'ity taona ity satria dia hitantsika ny fitavozavozana eo anivon'ny fitantanana ny raharaham-bahoaka. Ny manaraka izany amaranako ny fandraisako fitenenana amin'ity anio ity satria adidiko manentana ny mpiarabelona amiko manoloana amin'izao fahasarotana misy eto amin'ny firenena izao dia ny hoe tokony hitandrantsika rehetra fa raha ny fanjakana malagasy izay mba eritreritrika
fa azo iantsapazana amany olana dia hitatsika loatra ny fitavozavosana misy ao aminy. Izany misy atokantrano, misy ampiarahamonina dia tokony hifanampy hifanohana manoloana an'izao andro sarotra zao. Ho anay dia tsy mijanona izay. Ny antony hitenenana an'izany zavatra rehetra izany dia tsara ny alalany voaka malagasy fa marary anay ny firenena, marary anay ny voaka malagasy ka tsy azo ekena mihitsy no anaovana akitotoany tanànana ny rahambahoaka. Tsy maintsy mitsangana isika, maintsy mijorotsika manoloana an'izany fa samy tompony ary samy sarotiny amin'ity firenena iombonana ity. Fantatsika loatra moa fa raha ny zavatra misy amin'izao tsika miteny izao dia manjavozavo indray ny 1.7 manjavozavo tanteraka satria vao miditra ny 3 volana voalohany amin'izao tsika miteny izao dia tsy ny raharaha coronavirus no mamaky amin'ny fanjakana fa dia ny fanorenana fototrafitra setsero. Hitatsika ireny tolobidy atao eny anivon'ny gazety ireny amin'izao tsika miteny izao fa dia niazakazaka ny ministera maro samihafa dia hitatsika fa tsy mandeha makany amin'izay tombotsoa iombonany rehetra ka mamaly ny olany rehetra ny programa ny fanjakana malagasy amin'izao tsika miteny izao fa dia mandeha makany amin'izay ahitaitra mahamaika azy. Zany no tsy maintsy hivondrona atsika, zany no tsy maintsy anehoana firaisan-kina, firaisan-tsaina satria dia efa tena atenda ny rara amin'izao tsika miteny izao satria ditika fandriam-pahalemana manjaka ary tena manjaka amin'izao tsika miteny izao. Io ndray mety ny any Mahajanga raha ny antsoantsony tantsambo maly dia ny hoe vao andananay asa 900 izay tsy mikarama ary olona mihoatra ny 9,000-7,000 ny velominay. Inona no ataonay Andriamatovolona? Hitatsika fa ilay fanjakana malagasy dia tsy miantsoroka melo an'izany zavatra rehetra izany fa tapohany ny voaka malagasy, tapohana avokoa ny zavatra atao sy ny fanapahan-kevitra raisina eto amin'ny firenena. Dia inona no antenaitsika voaka malagasy 5 tapitrisa manoloana an'izany fomba fitantanana taitaitra taidronono mandroatra ohatran'izany. Izany ny zavatra misy tsara azava malagasy tsirairay avy fa zany ny zavatra misy mitanga amin'izao tsika ny fampiresaka izao. Izany dia tsy maintsy mandray andraikitra isika rehetra manoloana an'izany. Tsy maintsy mivonitsika nao amin'inona nao amin'inona fa tsy azo potehana toy izany ny fiainam-bahoaka, tsy azo ravaravana toy izany ny fiaina amin'ny 5 tapitrisa, tsy azo atao kitoto toy izany fa tsy maintsy mijorotsika manoloana ny mba ahafahany malagasy manana olona mieritseritra ny momba azy ho amin'izany tombotsoa iombonan'izany. Dia izay indray no anjarako raha tsy teny mahakasika ny ataony ny filohan'ny republika ny mahakasika ny CVO plus izay niteneny moa inona sitrana azy efa nararo izany ny filohan'ny republika ve fanodaniana tsara averina amin'izany rekio fa ny tena olana dia ny tompona andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta dia raha ny vaovao dia manao vaksiny. Inahoana ary ohatra andraisana fanapahan-kevitra 5 tapitrisa hitondrana ary vaksiny mba ahafahana mieritseritra aorianan'izao fa ity aretin'ity dia aretina tsy maintsy iverimbirina. Hitatsika tsara intersaison tsika izao tsika miresaka izao dia mazava izany fa ao anatin'ny intersaison dia miha matanjaka ity virus ity. Fantatsika ny variant Sud-Afrique izay tafiditra ny Mahajanga, tafiditra ny Nosy-Be amin'izao tsika mifampiresaka izao izany rehetra izany dia tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra. Ny antso avy izany atao amin'ny malagasy dia ny miara-manaiky tsika fa anatin'ny vanim-potoana sarotra kanefa vanim-potoana izay tsy maintsy eritreretantsika ny momba ny taranaka, ny momba ny ho avy. Marina fa
sarotra ny maneho fitara politika manoloana amin'izao kanefa tsy maintsy atao zany satria adidy sy andraikitra tandrify ny tena ka dia arahantsika zany ny raharaha ny fivoarana raha efa nanao antso avy teto ny ranabavy maître Ianto Solombavam-bahoaka tamin'ny alatsinainy lasa teo any makasika ny famakitsika fanerana ny raharaha amin'izao tsika miteny izao tsy maintsy mivondrontsika ary tsy maintsy mandray fanapa-kevitra tsy maintsy satsika mandray fanapa-kevitra manoloana ny fitantanana gaboraraka eto amin'ity firenena ity tsy midera fa tsy nitokotry ombely ihany makasitraka makatelona tsika rehetra manaraka ny fandarana indray androany metraka ny mataka isaorantsika ny namana Ralaiseny Guy Maxime zay be ny tanàna teo aloha tany amin'ny commune Ankaraobato sady mpikambana teo anivon'ny congrès ny Tereza Mita teo aloha zany mpiara-manonja amintsika amin'izay fanadihadiana fanomezam-baovao netiny teo zay manahirana amin'izy ity zany dia eo amin'ilay tsy fisiny zay tena transparence zay ao anatin'ny fiatrena izao aretina Covid-19 ity itsika moa dia tsy mitsahatra ny manetana hatrany ary ny any ambitondra zay tena efa mandroso zay tena mametraka zay principe de redevabilité izay dia mametraka mazava ny amin'ny hoe ny fangaraharahan'ny fitantanana amin'ny firenena ary ny fangaraharahan'ny toe-pahasalamana ny mpitondra fanjakana ao anatina firenena iray ilay bulletin de santé zany ilaina mahafantatra izay ary zay lafin-javatra izay ny nitsondrin'ny namantsika Guy Maxime teo ny amin'ny hoe mba tokony ho fantatra kosa ny amin'ireo toe-pahasalamana ny tompona andraikitra samihafa satria dia lasa manday ilay tsao lasa mandeha ilay onoono rehefa tsy mazava ny communication zay officiel tokony avoaka amin'ny fitondram-panjakana ary reny rehetrarehetra ireny nge ny ilaina an'ireo hoe attaché de presse ilaina an'ireo responsable na communication na ilaina na direction na communication samihafa eny anivon'ireny département ministériel sy ireo androm-panjakana samihafa mba hifampitana avoaka fa indraindray tsika dia rehefa any anaty Facebook tsika vao mahafantatra hoe ay ve lasa nitsabo teny raha ihany ay ve lasa nakary raha ihany ay ve mihidy amatrano raha ihany fa tratran'ilay Covid-19 ay ve any amin'ny polyclinique na any amin'ny ACRA na any amin'ny hôpitaly anosialy raha ihany zay mpitondra fanjakana daholo zany resantsika zany na solombavam-bahoaka izy na ny eo anivon'ny gouvernement isan-karazany na ihany koa arak'izay nyrambara teo zay hoe mety tsisy nafantatritsika fa ny filoham-pirenena dia nahazo izay aretina zay ohatra fa raha ny fanazavany amin'ny tiany na sitrana dia zany rehetrarehetra izany dia atsapatsika fa to efa tao anatin'izany aretina zany izy matoa miteny an'izay tiany na sitrana izay io moa zany dia mbola tsy fantatsika hoe tena curatif ve le CVE plus sa dia mitsanao préventif zany hoe ho fanefitra fotsiny ihany fa na izany na tsy zany ny miara-manonja dia manao ny asa ao anatin'izay asan'ny fanoherina sy ny asa ny fanentanana sy ny fampitsikafonana sy ny fikororoana ny zava-misy eto amin'ny firenena zay ka hiaraka amintsika indray ao anatin'izay fotoana vitsivitsy izao indray zany ny namantsika tanora zay efa retsika teny amin'ny setra rehetra teny misy azy ary dia tsy matao maso miteny zany Christian Tabera izany zanaky ny ministra teo aloha zanaky ny solombavam-bahoaka teo aloha filohan'ny CRN na ny komity ny fampihavanam-pirenena filohan'ny antokotitana ary efa ny rotsaka ho fodiana ho filoham-pirenena izany Tabera Randriamanatsoa izany zay manana an'izay relève politique zay amin'ny alalan'izany ny Christian Tabera eto ankilanay Serika Randrenay veto Christian Tabera zay ny zava-misy Christian ny resantsika teo ny zavatra iaina ny firenena amin'izao fotoana izao ary resantsika teo ihany koa ny tebiteby mivoaka malagasy ny hoe andeha ho aiza ary hivoaka ho aiza ny vahoaka amin'izao fotoana izao ary fatatsika ihany koa ny tsy fahaiza mitantana ny mauvaise gouvernance sy ny karazany zay hoe tena tsy fahatokisana na crise de confiance eo amin'ny samy mpitondra fanjakana zay raha amin'izao fotoana izao sy le redevabilité makany amin'ny vahoaka sy le adhésion populaire tsy azo ny fitondram-panjakana satria raha ny zava-misy officiellement zany isika eny amin'ny fitondram-panjakana dia tsika ny 6% fa eny anivony vahoaka dia tsika ny majorité amin'izao fotoana izao satria dia miara mahafantatra sy milaza miara mahita isika fa dia miaina ny zavatra tsy zaka tsy rary ny vahoaka malagasy Christian Tabera anao fitenenana ary ndesoary voalohany aloha dia faly miarahaba ny ekipany miara-manonja faly miarahaba ny namana faniry zoko be
Erika Mbotsimanjaka ny ao koa ny teknisiana zay mampita ny feo sy sary any amin'ny Facebook rehetrarehetra agny agnaty radio agny faly miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay mihaino an'ity aina manjeritsika mahafinaritra ty eto dia tiankahery manokana ny resolombavambahoaka atsika eny amin'ny CCI Vato zay ao anatin'ny vote tanteraka zareo amizao mifandatsam-bato mikasika an'le hoe solotena ho an'ny solombavambahoaka eny anivon'ny HCC zany amin'ny androm-panjakana fitsarana farany moa zany engane mba ifanojo sy ifanentana tsara amin'ny etaetan'ny vahoaka malagasy ny zavatra ivoaka ao amina resaka fitsarana avy mba lalam-pandrenana ty moa zay natonga resabe teto amin'ny firenena zany zio amin'ny resaka valim-pifidianana io foana zany namana Erika sy namana Faniry ka hoy izy anao teo hoe aiza ho aiza ny redevabilité na ny tamberina andraikitra na ny tamberim-bidy ho an'ny vahoaka am'izao fotoana zao very misy ny vahoaka am'izao ohatra ny lakana pilavia tode tsy tojery mitarainy tsy mitarainy ery satria ny zavatra misy mako am'izao tsy mandry fahalemana aloha zany ny eto amin'ny tany sy ny firenena noho ny fahasairana am-bahoaka diso tafahoatra sy tamin'ny fampanantenana zay nataony ity fitondram-panjakana ty amin'ny alalan'ny programa ny EM zay nivadika inona moa izy amizao PEM efa niresahana izy io tamin'ny filohan'ny republika resaka teo ary nazavainy ny antony mbola tsy mampidemariny izy io zahay moa tamin'izany fotoana zany tsy zahay avy aty amikitana fa tsika rehetrarehetra zao dia resy lahatra tsy tonga lavitra io monsieur le président satria le izy tsy firenena sy firenena sy ny bailleur défense ny anna zany nanao ny programme io fa endrika ialana tsiny am'le fomba fiteny endrika programme na azo lazaina hoe programme na mafieux zany na mafia atao anatin'io resaka businessman zany resaka opérateur économique maleo tena zany ao ambadikin'izy io mpandanin'ny filohan'ny republika zay tsy teto hatramin'ny ela moa nandrato fianarana tany velany izy mba heritreriny io tsy ratsy io akoriny fa raha ohatra ka ny arahana mpamatsy vola ary efa tenin'ny filomarika raha valimanana foana zany hoe hatreto izy tsy mbola misy mahasamy lazy tsika fa afaka miala natafala am'ireo mpamatsy vola reo tena pahendrena zany ary tenin'ny olobe ary marina zany teto amin'ny firenena ohatra ny fotsiny tsika hoe iady an'ireny Ilze Parsa reny dia reny mono vokany zany namana Erika sy ohatsika vahoaka malagasy zay mihaino any an-trano any ny atody koa tsy miady am-bato namana Faniry tsy mampaninina zany ny atody koa tsy miady am-bato eto atsika mpanohatra dia mba anisany mba niady an'io koa ne fa sotran'io ny système hitondrana azy fa io resaka diplomatie sy maintsy apetraka amin'io ary ny vokatry zany eny tany amin'ny firenena mikambana dia fa hita fa atsika io nosy io fa kosa misy fomba fiadivana azy ary ty fanjakana ty mihitsy zany raha vao nitaky an'io izy tena hoe tsy diplomatie nitondrana azy fa tiamoka zany izy hoe mirearea zany aty amin'ny vahoaka malagasy fa io ara fa tena miady an'io ka ampinareo io ane namana Erika misy fiantraikany daholo amina resaka hoe stabilité politique tsy afaka miaraka antsika raha sy apetraka aloha le maromaro toerana ara-politika niainga avy tamin'le fifidianana 2018 farany teo satria le problème de zao fa bien organisé araky ny fomba fahitana azy mety ho diso zahay raha miteny an'izany satria raha nandeha 73 député zay nomena anarana au député ho an'ny fanovana izy reo dia tao anatin'ny tao aloha zany dia efa misy le safelika politika tany taotao satria niainga avy tamin'igny ny voan'le premier ministre de consciencis zany hoe niainga avy anatin'ny accord zay io accord io dia tsy anjara ny androm-panjakana ny fitsarana tampony ny HCC ny mamoaka an'izany accord zany fa anjarantsika mpanao politika ny mamolavola sy mamoaka an'izany tahaka ny tamin'ny 91 zay zany dia fa tsy pahanay CRN zany kitany Madagasikara zany zay satria tsy mampiavagna zany zay safagny miresaka satria rehefa hoe accord ary nisy lôzikan'ny accord dia mamafa ho azy an'le lalam-panorenana zay nataon'ny sasany tamin'ny tetezamita tamin'ny 17 novembre 2010 zany zay napisy disadisa ara-miaramila koa zany teto teny amin'ny camp Ivato teny hitatsika reny ny manamboninahitra zay tena isorana an'izy reny fa nijoro ka inona ny azo gadra tsy afany azo ny sasany tamin'ireny ka hoy zao hoe efa maro be zany ny zavatra tsy nilamina zany talohan'ireny fifidianana reny tana amin'ny tetezamita de quelle base de loi moa ny angahantsika zany lalàna fototra avay zany ny angahantsika tamin'ireny fifidianana tamin'ny 2013 reny nanomboka tagny misy zany ny CRN sy zahay tatiny nametraka hoe oka aloha io fifidianana io fa tsy mahamaha olana io
na de hoeritseretiny sasany vaolana fa andaotsika aloha iresaka andaotsika ivory de lazaina moa tam'izany io ndray fa mitady seza ndray tabera sy ny frongony io ndray fa mitady seza ndray ny mpanohatra tsy mitady seza zay fa mitady maromaro tsiraisana hoentina andaminana ny tany sy ny firenena ao anatin'ny akôro manao akôro zany mila mifampiresaky tsika de inona ny miainga avy ao inona ny azo atao inona ny tsy azo atao inona ny tomboso amboniny vahoaka ao anatin'izany vonona nanao an'izany any azika tety flora valimanany fa nijikin'ny zala zany le izy satria tamin'iny zany opportunité alany azy de nitsongisiny maina zany le izy de izay zavatra zay zany mbola tsy milamina zany zay tanke tsy milamina zany zay tsy hoisy ny stabilité politique eto tanke tsisy ny stabilité politique eto tsy hoisy an'izany stabilité économique zany e socialy e consort zany mila stable aloha ny politique mila hoe tena hoe miraray zany ny fomba fijery na ny mpanohatra na ny mpitondra hoe hoary atsika ty aiza ny lalana aiza le goy itondrana nyty firenena ty aiza ny atsika zao hoe very boussole raha ny atapin'ny ranomasina any zany tsika zany zao de very boussole chambre very boussole zany tsika zany zao vevy zany hoe ranomasina mitondra zany ka hoy izy nao teo hoe aiza ho aiza ny fomba fijeriny kintany CRN amin'ity zavatra ty zay ao anatin'ny RMDM am'izao dia miezaka manova foana manatsara foana zany an'le paikady fomba firesana zany amin'ny fisokafana amin'ny hery rehetrarehetra surtout tsika atao miara-manonja eto koa zany de manentana ny miara-manonja tompoko tsy sanatry ny vava le premier parti de ho an'ny solombavam-boaka zay mandrindra ny miara-manonja sy reto namana mpandrindretra fa atsika rehetrarehetra voaka malagasy ty zay manana fitarenana zay mba manana vetsikevitra anatsarana zavatra atao anatin'ity fanoherana ty tsika de tsy mpanohatra botolo na donto araky ny filazan'ny général sasany azy ao anatin'ny gouvernement zany ve de fomba fatao ve zany hoe migreve reo mpianatra reo de tifiro zany tifiro fa mpandroba reo tifiro fa zao reo ka hoy izy aho hoe mon général tsika zay mba olona mba mifakafantatra ihany anao raha mandrena jaiko tsy de mety loatra ny fomba fitena ohatrandrena ao anatina média mikasika ny andrimato filoha ndray hoe fahafolotsika taty amin'ny resaka démocratie fahafolotsika aty amin'ny pays africain amin'ny resaka démocratie fa zahay tsy mahita hoe ana zany fa ny mpanohatra mpanohatra intelligent de ohatrany hoe tsisy korotany eto dia zay ngamba ny fomba fijeriny le communauté internationale azy ka nametrahana io mahafafolo atsika io zany hoe mendripiterana zany ny mpanohatra fa tsy mpanohatra bitolika zany le mpanohatra zany ary mpanohatra tena malala fomba ary manaja fa manaja rafitra hoe misy fitondram-panjakana eto ahoana zany ny fomba ifampiresahana atreo fa io koa zany hoe misy tolérance ihany hoe atreto zany ny ahafahana ma satria io manko hoe ajao ny safidim-bahoaka zay no ny alefa eto tany démocratique asika mila manaja safidim-bahoaka ary ny mpitandro filaminana dia hiary ny vahoaka sy ny fananana fa surtout hiary ny olona voasafidim-bahoaka ara démocratique voasafidy ane ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny 2009 fa inona ny nataontsika teto nanomana an'io Ambojatovo nisy teto zany zay tagnatin' zany fa zay tsy tao anatin'le participant le anonga-panjakana fa nataon'ny CRN de hoe ahoana ny affaiblir ahoana zany ny apalemy ny force ohatra ny natao tamin'ny anona koa ny technique napetraky ny CRN tamin'ireny namana faniry ianao CRN ihany koa hoe ahoana ny anaovana pression na répression any fitondrana HVM zay ny lokaloka tamin'io resaka fampiavanam-pirenena io fa tsy tonga avy any am'le resaka fanonganam-panjakana ny CRN hatram'izay fa zao kosa miovaraky zay ihany koa ny contexte misy politika am'izao efa nisy io ary namafisinao teo kianjan'ny démocratie io ary namafisiny izy filoham-pirenena tamin'izany io kianjan'ny démocratie io de ao ampiasaina amin'ny faneho-kevitry ny rehetrarehetra fa tsy ny antoky ihany ny maneho hevitra eo fa na olona ray ary ny tonga maneho hevitra eo kianjan'ny démocratie io fa sandroany io mbola misy président Zaf eo zao ka zao tsitsika ny organiser hoe apetra ho ato ny sarin'ny président Zaf fa raha niadina ataontsika hatram'izay de hoe ria-tanina reniny eo akaiky ny hôtel de Louvre eo misy saiko firy-metre carré kely izy eo dia ampifanatrehana zany ny sarin'ny président Zaf sy ny président Atsiranana zany fa tsy neken'ny sasany fa isorako an'ny madame le maire Laura Valomanana sy ny conseil municipal tamin'izany sy ny président de conseil nanaiky tsy Ambojatovo fa teo Antaninarenina fa nailiky ny sasany any Ambojatovo vao mahay tsara bravo monsieur le président nareo ny organiser eo fa indrisy zay le izy teo no président Zaf niady ato ny kianja démocratie troana bombe tsika tamin'izany niaraka tamin'ny professeur Albert Zaf teo paix son âme ohatra zany tamin'iny manko ny problème de zao hitany tamin'iny fa kisarisarina démocratie ny tany anay Jano ndray ny tena zava-dehibe taminy eny zava-dehibe mahafinaritra zany
satria filohan'ny repoblika tamin'ny première république enikajeny mboninahitra mafinaritra zany fa kosa les responsabilités de zao rehefa io zany kianjan'ny démocratie io ka napetraka taony sy telan'ny président Zafy de oka re mba hajaitsika zay zavatra zay hofaneo toerana hofaneo-kevitra io fa tsy androany tsika zay vao ametraka indray hoe kianja botanika moa inona moa le appellation zay le izy ka zahay CRN zay zazana velany kintany Madagasikara miaraka mivondrona ato amin'ny TRMDM ty sy nero ny fanoerana de ho tonga eo tsy oely tsika na oferana na ena za le isa hoe firy moa le mahazo mivorivory 200 ok match zao ho tonga ny match ny Barea alefa Barea de ho hitako eo nzay tsy ho isy fanetsiketsehana indray ny atamanjato sy arivo ny sasany zay le izy nefa tamin'ny sabotsy efa nanomboka ny hoe 200 ka zao le izy tiany fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny eto fa tsy ho ahilika amin'ny andriamatofo rery ihany ny fanontaniana de samby mamaly hoe rehefa iza ny mamory olona de voafetra ho 200 na ho 50 misy elanelana le olo rehefa iza dia tsy voafetra le famorian'ny olo na iza eto Madagasikara ka zany sy endrika ny démocratie zany aminay fahafolo farany zany tsika io fa tsy fahafolo voalohany raha zao izy satria zahay avy aty amin'ny fanoerana dia ametraka an'le hoe koa satria io ny kianjan'ny démocratie arina machine ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fametrahana an'le stelan'ny président Zafy de tsy miova tsika ary manentana antsika vahoaka Christian Taber reto zay vice président ny jeune RMDM ao anatin'ny faritany Fianaratsoa zay miaraka amin'ny RMDM Foibe sy ny ekipa ny miara-manonja sy zay rehetra misokatra am'izao fotoana zao miaraka atao miara-manonja de miaraka tsika hofaneo-kevitra ny hevitra aseho eny de tsy ho resaka doublon rery ihany fa iny efa vary mangatsika iny efa any Addis Abeba nge iny efa any nge iny efa zavatra mandeha iny namana Erika sy namana Fanire tsy zavatra tahoratsika iny fa efa azony tompony remise en cause ny fahalan'ny filohan'ny république am'izao fotoana zay milaza fa sika moa zany lazaina hoe fa 6% de hoy za misadresse fitondram-panjakana sy ny préfet mba omeo kely nge mba omeo kely fa raha tsy mideborde Ambojatovo de tsy hanao politika tsony zahay pitarika eto ary tsy anentana vahoaka tsony amin'ny alaolom-bahoaka rehetrarehetra inona ny tahisantsika eo Ambojatovo ny angatatsika eo hitanisanyireo promesse na fampanantenana nataon'ny flo sy ny mpiaradiaminy tamin'izany fotoana zany hitanisany fahasaranam-bahoaka zany atsika eo fa tsisy resaka doublon loatra eo fa iresatsika sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny ny fiakarany vidin-jiro sy ny rano ny jirama zany problème ny jirama ny tsy fandrimpalemana ity resaka coronavirus ity indrindrandrindra sy ny fidirany sy ny fiovany amin'ny endrika vaovao ka hoy zao hoe isorana atsika teto zay nanaraka ny ty fandarana ty androany namana Erika sy asika vahoaka malagasy zay any atrano any zay aloha ny masaka azo narosina itelo amin'ny rahalahy sy isorana ny honorable ministre Njenjato zay niditra en téléphone teo sy rahalahy Maxime zay niditra en téléphone teo dia isorana daholo zany ny technicien zay napita ny feo sy ny sary tany amintsika tany zany moka dia mankasitraka re tompoko fa ny fandarana miara-manonja de tsy mialon-jafy manasatsika rehetrarehetra mba ho tonga ety tsisy olona avahany eto fa tongato na mpanao politika anao na filohana fikambanana anao na olon-tsotra anao na iza anao mitongava de eto tsika no maneo aloha ho fiomanana ny fidinatsika eny am'izany kianjan'ny démocratie zany tsy hoela mankasitraka tompoko eny ary de saritsika ho tazomina foana moa Christian Taber am'izay faneho-kevitra tena tanory hitantsika hoe tena zanaky baba tokoa satria de mahay mametrapetraka amin'ny lafiny rehetra amin'ny tsinjarana andraikitra sy ny tantara-pirenena sy ny zava-misy iaina amin'ny firenena ary izay tonga le antom-poisitsika miara-manonja amin'ny fotoana samihafa araka ny nambarany sy olombavamboaka atsika antra zava-manatso koa manamafy ny tenin'ny Christian Taber teo ny am'le hoe iara etansika ary ny toromarika samihafa de ho apetratsika mazava zany mba ho fantatry ny vahoaka malagasy fa mandray andraiky tsika amin'ty raharam-pirenena ity fa misy afatra tonga eto amin'ny alalan'ny SMS kely de ho vakiko fotsiny ty afatra ty zany satria ny rehetrarehetra ihany koa dia samy mikaribaolona ny amin'ny setra misy azy any zareo anivon'ny komitiny soimbonina na ny KMSI de miantso zany amin'ireo
sapana samihafa miantso ihany koa an'ireo tsinjarana andraikitra samihafa zany fa dia amory vahoaka zareo amory amin'ireo mpikambana ao andraro zany amin'ny sabotsy fa 7 volana marsa amin'ny 10 ora maraina dia nientontsika teto zay etaetana izy ireo zay mahakasika indrindra amin'izay hoe samy mandray zay tandrifiny ao anatin'ny tony rara itony zany fa dia vitatreo ny fandraisana anjara fitenenako aloha tamin'ity alarobia ity fa ho an'ny rariva dia manetana antsika rehetra alefa barea zany miara mitepitsika ao anatin'izay hoe fierté nationale solidarité nationale zay barea dia irarintsika satria dia fandresena nytady avitsika ny fandresen'ny barea andro any dia tonga dia azotsika antenaina sady ny fandraisana anjara mikanina 2022 zany tahaka ny fiara mitepy fiarametana efa nataontsika teo aloha zay rehetrarehetra izay fa dia mbola hotoizantsika ho an'izay eto atoerana moa zany dia manohy an'ny mivavaka sy manohy ihany koa an'ny fanohanana amin'ny réseaux sociaux satria hitandrareo melohany lalao amin'ny efatrora handeha mivatana amin'ny fahita lavim-pirenena sy ny hainao manjery zany amin'ny alalan'ny radio zany rehetrarehetra izany ary tena alohan'ny amaranako azy dia ny fitandremantsika any amin'ny sehatra rehetrarehetra amin'ny alalan'ny geste barrière amin'ity coronavirus ity zany ny ray metatra hajaina tsara ny fanaovana ny arivava sy orona ny fanasatanana amin'ny savony sy ny rano na ny gel désinfectant ary ihany koa ny fametrahana ho zava-dehibe eo amin'ny hoe tsara ny fitandremana eo amin'ny fifampikasokasoana zany mba tsy mafy zay fifilan'ny aretina zay indrindra amin'ilay variant sudaf zany dia misaotra antsika rehetra zay nanaraka ty miara-manonja ity ny anjarako no vita izay fa dia omeko any erikarandrainayvo ny famaranana izany ary mbola misy ny fanetanana samihafa sy ny fanazavana samihafa mialohan'izay tena hoe fifaran'ny fotoana androany izay bary avy hatrany no andraisiko ny fitenena namana fanirika zafy manatany satria io no anisan'ny nampiray fo ny voaka malagasy rehetra nanerina Madagasikara io no azo atao hoe hetsika ngeza be nampiseho ny voaka malagasy zany hoe fitiavan-tanindrazana zany ka mialatsiny fa ny bary dia voaka malagasy ho an'ny malagasy iray manontolo fa tadiavin'ny sasany anaovana récupération politique tadiavin'ny sasany hitondrana fehibobona sy ohatrany hoe zanaka ao an-trano ny bary mialatsiny fa raha anao dia fihezinao tao an-trano fotsiny fa mivoaka malagasy rehetra io mankaherin'ny voaka malagasy zany mankaherin'ny bary zay hiatrika an'izay lalao goavana androany tolakandro zay fa tiako tsipihana isika zany zao mbola ao anatin'ny le fitadiavam-baolana ny amin'ny fiarovan-tena satria ny vaksiny hitantsika tsara fa tsy fanafody ny vaksiny so misy diso hevitra fa mbola fanefitra io mba tsy hatongavan'le aretina ao amin'ny vatanao mba eritreretintsika amin'izany mbola ao anatin'ny fikaroam-ba olana amin'izay fanefitra zay nefa n'le aretina efa tafiditra eto atoerana ka anjarantsika zany no mandrefy anjarantsika no mandanjalanja tsara ny lalana tokony izoran'ny tongotra isika anjarantsika no mahay misaina tsara ny resaka ifampitana anjarantsika no mamantatra ny hoe iza ny tokony arahana rehefa miteny tsy sanatry ny vava mitarika anareo tsy hain'olona tsy sanatry ny vava mitarika anareo anao fankalana fa saingy kosa no isika ato anatin'ny miara-manonja zay tena hoe rehefa miteny na solom-bavamboaka voafidy ara-dalàna zao azy mampafantatra ny zava-misy eny anivony zany androm-panjakana iesandry zareo zany dia ny hoe mitady hanonga-panjakana reo manakirontandreo ka dia ialana tsiny isika vaoaka ozy teo ny tompon'ny fahefana any amin'sika zany zao ny baolina any amin'ny bary amin'ny baolina isika zany zao ny bary anjara atsika raha ohatra ka vonona isika ny ambony baolina fa raha ohatra moa fa osika mbola mampetentsika any mijijijy ao ampovoany eo dia matin'ny aretiny etsika dia ho fatin'ny anoanany etsika dia ho fatin'ny dramata ho eto foantsika satria mety hoe mafitosika loatra ve zany ny avany ivelany ny arbitre avany ivelany na hoe le tompony andraikitra mitantanan'le lalao dia osika dia arana zany zay fitantanan'ny lalao zay ny coach zany Nicolas Dupy ozy Nicolas Dupy aza vonona mihitsy ny baolina fa lalao avy ampovoany eo fotsiny mampety antsika ve zany hitondra fandresena ao antsika ve zany wa eny ampilatanantsika mihitsy ozy teo zany ny ainy no avitsika ny ainy reo takanaka fara mandimitsika reo aloery azy ny miara-manonja tsy ho kivy tsy ho ketraka ninina zany fandrahoana ninina fampitahorana ary ninina anjojay maro isan-karazany omena miara-manonja isaorana isika namanany andafindrika satria
dia hita tokoa ilay finiavana sy ilay fitiavan-tanindrazana izay miara manonja aminay ihany koa ary manao fandarana toy ny eto an-toerana. Isaorana isika malagasy rehetra mifanohana hatreny an-tsena anaty bus isika anaty orinasa eny fa hatramin'ny ministera azy izay efa manomboka manaraka tsy tapaka na maraina na ny mivantana moa zany na ny redivision ny ariva enonay daholo ny akony. Ankasitrany ihany koa ianareo namana teknisianina izay nanaty tosy sy ny kirakirana zany fampitana mivantana ny miara-manonja zany na amin'ny réseaux sociaux na ny radio sy ny télé MBS télé amin'ny antenne tsotra moa satria ny canal 7 hitantsika sy ny parabole ary ny Star Times dia mbola tratra ny anjojay sy ny famaizana noho ny tsy fidiny io. Ankasitrany ihany koa isika rehetra nanaraka ny hainonay hatramin'ny farany amperinasa moa zany solombavomboaka amin'izao fotoan'izao ka ialana tsiny ny hoe mahabanga zany toerana solombavomboaka ao anatin'ny miara-manonja zay fa dia ny zahanay teto moa ny nampafantatra tamintsika ny napita ny tokony ho fantatra mandritra n'izay fotoana irahantsika zay eny ary tompoko dia mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika rehetra indray.